dimansy sabotsy valamborokony eo avy zao varotra fampiratsiana natao ankalazana ny fetindrendy hoanao mpivarotra te handrianjara na ampiraty ny vokatra fikarinao antsoa iaingana ary ny laharana 03835 792 97 amandrianao ny toerana izay tena mirary raha mitany amiavo izay tonga aloha ihany no tsara karakara kofangana azy fa voafetra ny toerana. Miaraba topolasy topovavy ho atsika rehetra zay mandray ny fandarana isa tokatrano na any anatin'ny fianrakodia na eny an-tsena na any amin'ny sehatrasa misy atsika any am-baibo any akoraka any tambary rehetrarehetra iny miaino hity fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ity misaotra ihany koa amin'ny fanarahantsika izany isan'andro ary mandefa ireo afatra sy ireo vaovao samihafa zay tsara ho fantatra ka ifampizarana izany. Marobe ny vaovao zay voaraintsika aloha zany raha ho an'izao maraina izao androany radio dia vendredi 13 fa 13 lehibe ho an'ny tantara amin'ny firenena satria 50 taona lasa izay no tsarovantsika ny 13 May 2770 ary 13 May 2020 ny amty androany ety petsaka ny zavatra zay ho resahantsika rehefa aveo makasika izany ary zany raha teo koa mo ny fatohan'ny fandarantsika za malaza ho an'ny ralina izany fa raha ny vaovao voarainay dia manao fitokonana ny mpiasa amina station de pesage ery Ambohimalaza am'ireo fandanjana fiara vavety satria dia efa bolana tsy nandray karama izy ireo ary tsy misy ny fandraisana asa ho an'ireo fiara eny toerana am'izao fotoana izao. Manamafy ny fitokonana ihany koa ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra ny PAT dia 340 andro androany mbola tsy nandray karama volana aprily raha tokony tany amin'ny 20 volana aprily tany hoany napanantenaina fa omaly ny tokony andray karama volana aprily efa 13 volana May zao mbola tsy nandray karama volana aprily izy ireo ary efa tapa-bolana no nitokona mbola tsisy valiny avy any anivo ny fanjakana la digitalisation eo anivo ny poste no mahataraiky raha ny fanazavana samihafa izany. Ny mpampianatra mpikaroka mo hatrany antsiranana mahajanga sy ny rehetra dia mivondrona manohana ny tolony CSS nasionaly ary hanenjana ny CSS raha ohatra ka tsisy valiny amin'ity herinandro ity zany mamarina andro mo ny herinandro ary hanenjana izy ireo hiditra amina grevy lava reny am'izay zany satria dia betsaka ireo fitakiana zay hodiny fanjakana tsy fantatra am'izao fotoana izao. Marobe ny vaovao zay tokony resahantsika ny kroma ny secret na sy ny sisa ao anatin'izany tsy fandraisan-karama zany ny FCE any fianaratsoa ihany koa mitaraina zany hoe raha akapoka izy dia tantara lava be ity raha tsorina de hoe tsy manambola handoavana ny karama mpiasa zay manao ny asa ny fanjakana fa manambola anaovana oerahera hanaovana pré-campagne na fangalarandi ho amin'ny fiatrena zay fifidianana 2023 izany ho resahantsika eo koa rehefa aveo satria hanomana tsy afapo tamin'ny tany parafara vola ngamba ny fitondrana ka hanomana hetsika lehibe rapitso any Ambatondrazaka ao anatin'ny redynamisation ny antoko tiako Madagasikara ny antoko TGV mialatsy indrindra ary ahetsika avokoa ny ratsan'ny TGV hatramin'ny gouverneur any toerana izany efa teto raha bekitsana omaly ny resaka ny zava-misy tany parafara vola amin'ny fanerena andreo olona zay nanatrika ny filoham-pirenena tamin'ny tany parafara vola tamin'ny 10 volana May lasa teo fa efa eto akaiky eto am'izao fotoana izao ny député Andriana Sostansila zay tompony
toerana Androany Zoma izy sy ny professeur Todsomo zany sy benta solombavamboaka etsy amin'ny boribory tamin'ny fahenina no mifandimby rehefa Zoma ka ho an'ny fandaminana Androany de ny député Rastany niaraka amintsika satria maro be ireo adihevitra ara-tsosialy zay nandeha tamin'ny herinandro ity ka antony zay tsy maintsy akarany député Rastany na de manana fivoriana ary i député Rastany de mety tsy haritra izy niaraka amintsika eto zany amin'ny atsasakady mahery fa mbola minjo fivoriana maika be ny député Todsoko arak'izany de mbola any tany pedina any sy mpanaovana asa samihafa any izy raha ty moa dia mpampianatra mpikaroka mpampianatra anisan'ireo mametraka zay fiarahametana ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny izay akoatrin'ny asa zay mahasolombavamboaka azy. Miarabanao député Rastany. Miarabanao namana fani. Voalohany indrindra aloha fiteneniko matetika hoe tonga tsy miaraba namany tezitra de aloha miaraba antsika amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay mianaraka ary makafy ary makatohany ty miara-manonja ty de miarava koa ny olona rehetrarehetra any Dilambato rehetrarehetra de miaraba anareo manao kokoa anareo zao tamin'ny taitaina androany satria indrindrindrindra ny vazaha frantsay amle teninao teo hoe mahita le vendredi 13 tena sarotra be zavatra ho anareo ratsy be ho anareo ty androany ty nefa mivavaka ny andro moa tsisy ratsy hafa ny eritreritra mitondra azy fa Andriamanitra de namiany ny andro tsara daholo de androany koa ny 15 taona ny tolomana tamin'ny 13 mai de tena miarabantsika malagasy ary enga manomboka androany mano 15 taona tsika nitolona niaraka tamin'ny 13 mai sy nytany nefa de andrak'izao vao maika verimaina le tolona natao de miarabantsika mianakavy ary matokoa moa manaraka an'ty miara-manonja ty de olona le mpivoarana olona leo ty miana satria mahatsapa fa tena lasany letika le Madagasikara de miarabantsika ary makaherantsika mianakavy misy fitenenany oapolana hoe mahereza re tompoka azakivo fa mahery tsy mody tsy ela velona. Eny ary député Rastany tamin'ny hery ny professeur Todso teto ay sady manao APVF dayanao aloha zany satria tsingeritaona naterahanao moa zany tsika mifanarakaraka eo androany koa ny namana Jocelyn Rabelanana zay ampitarika ny antoko natiora zay atao anatin'ny faritanina Tananarivo rapitsy moa ho an'ny anjarako indray zany rapitsy zay de sosado anao kabla fa de tonga samy matratrany rapitsy zany sotra indrindra député Rastany de ho lava vely ahita marina eto amin'ty tany ty tsika rehetrarehetra tsika moa zany le hoe toro de zay caractère zay indrindra ary mifonsa rehefa manao zavatra tsy mitoditodika mihitsy izay le fomba fiteny tsaroko tsara ny fomba fitenin'ny MFM hoe ilaigny sampiteny an'izay zerimaina kotondrainy hoe botsy mivily zany hoe rehefa manao de manao ary hatramin'ny farany zay misy tsika député Rastany marina mihitsy zany de ok eny ary ataontsika tsetsatsetsatsyaritsy iny fa de arabaina daholo moa zany rehefa ohatra zao amina tsingeritaona de mba mahafinaritra zany rehetrarehetra zany ho atsika zay mpanaraka atsika de averiko ihany namana Jocelyn Rabelanana zany manao an'izay fankalazana izay fa ozy député Todso tamin'ny heriny hoe mbola lasa niazakazaka nijery omby député Rastany satria dia isetsika lehibe ho ataony any amina fiangonana ao anatin'ny boribory tamin'ny faharoa za aloha efa mba nanana chance ihany koa niaraka taminao avy nanao miara-manontsika de nandeha nijery omby tany ampanotokana tany de zay moa maha député Rastany azy hoe tsy mitsoka mihitsy ao anatin'la asa sosialy zay fa alohan'ny tenitenenanao député alefatsika aloha ty élément vaovao ty mba ho fantatr'ireo namana mety nisy nahita vaovao mety misy tsy nahita hoe inona le asa sosialy zay nanomezanao omby lehibe zany amina fiangonana zany ndahoara ankoatran'ny asa sosialy toy ny fanamboaran-dalana fanampiana ireo vahoaka ao amin'ny boribory tany faharoa izay tsy voafaritra ho isan'ny asan'ny solombavambahoaka de nanome tanina sy nandray anjara amin'ny asa fanompoana ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny tokotiko Madagasikara. Zava-dehibe hoy ny nambarany ny fanaovana didy amin'ny fiangonana sy ireo vahoaka mpiara-miangona sy mpiara-belona toy izao ka nanolorany omby iray ny ekara itsy ambavahady mitafo. Ity fiangonana ity izay isan'ireo trano any indrindra ary ao anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona fa 110 taonany ka antony nanosika azy nanao izao fanomezana izao. Ty fiangonana fahatelo eto Madagasikara hatramin'ny fanjanahantany de
de nanaovana any satria nitiny andro aly ny voalohany dia mbomitsimo faharoa ty fantelo noho izany misy tantarangeza be ny tena moa ray aman-dreny voafidiny vahoaka sy mety amin'ny boribory tamin'ny faharoa ka mendrika sy rary mamambaly vavaka tsy ohatra ny ty any ataoko satria tofany manana vao tsy ampy-heritaona fa 100 taona na mimby anakaroa to ambany ty tamin'ny heritaona sy tapany zay fa 50 taona ny école CTT namimby anakaroa koa zasy miaraka amin'ny vary ka noho izany tsy hoe sanatria hoetina manao propaganda na hoe frériana fa zavatra fangatahary-jodrano mbo hitan'ny olona hoe andao mbo ampalalana kely ny kristiana sy ny tany mbo zavatra vitatsika le izy misy koa raha fiangonana akoatran'ity mangataka boiko mangataka fanampiana raha misy ny fanambinana an'Andriamanitra dia manao tsika arakaraka ny anina dia le fanambinana an'Andriamanitra le fanakinana dia apiany be dia be satria manampy fiangonana manampy andretrarehetra dia manampy koa Andriamanitra dia izay no isaorana lehibe. Velom-pisaorana ny solombavam-bahoaka araka izany ireto-pino amin'izao fanomezana natolotra azy ireo izao tsapo hoetrany izy ireo fa zava-dehibe ny nataon'ity solombavam-bahoaka ity. Faly dia faly izay satria nameanay izany tolo-tanana izany dia nameanay omby anankiray izy dia makasitraka Andriamatoa solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafity teto amin'ny boriboritany faharoa Andriamanitra nay tayanao mandrakariva dia mitombo ho asina tompoko. Maneo izao fa tsy manao ambany zavatra ny ara-pinoana ny solombavam-bahoaka voafity tamin'ny anarana Tokotim ao amin'ny boriboritany faharoa. Ny fahatsapana fa manana didy eo amin'ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina no antom-pisian'ny olom-boa fidy tahaka izao ka izany indrindra manosika ireo rehetra voafidy tamin'ny anarany Tokotiky Madagasikara tsy miambahamba sy mitondra fanampiana ho an'ny malagasy indrindra ao anatin'izao ady sarotra izao. Iny izy iny député Rastany mavety le omby mavety de mavety inona ny azo ambara mahakasika an'iny aloha zany alohan'ny hidirantsika resaka sosialy ihany zava-misy any aminao boribory tamin'ny faharoa io moa anatin'ny boribory tamin'ny faharoa dia nangataka izy fa 3 volana tao angamba ny fisokafana tamin'ny 2 volana ny fisokafana dia ino no tena hoe fa fisokafana ofisialy dia niteny izy hoe tamiko hoe Andriamatoa solombavam-bahoaka toy izy aza miteo solombavam-bahoaka kristiana kristiana ny tenenana dia nangataka izy hoe fa satria hitany nataoko avetsivero dia nangataka izy hoe mba 100 taona nyty fa aloha mba mangataka tolo-tanana aminao dina sinao ny proclamation organisation anaovanareo azy dia hoe mbo misy famahanan'olona mbo fety mahafety azy satria 100 eo ihany le fiangonana koa rariny tsisy satria manatantara araka lazako anteo hita Madagasikara satria eny amin'ny tany ataoko hoe eny amin'ny rova tany tamin'ny andro nandrina zany tena hoe manamaizy azy ary fahatelo tamin'ny tantara Madagasikara ny fiangonana dia io zany aloha ary atao satria le niteniko teo fa 100 taona koa teny amin'ny fenomanana nangataka andre izy teny hoe be da be ny olona fa 100 taona ty mbo mangataka koa inona fanampianao dia ny amo tena inona ho any tianareo raha saronao izy dia nao fa tena ezahako zany na tena hoe sarotra na teny an'izany manatanteraka an'izany tena ataoko le izy hoe aloha ary fa namio omby anakaroa meko tamin'izay miaraka na tonga teo ngamba tsy ny sakafo izy any mba amin'ny premier ministre tonga teo satria za dia tsara marihana fa sady kristiana katolika raha teo dia hoe inona moa raha misy ny zavatra atao ary zanaka amin'ny fiangonana ary ny fiangonana koa anisany mbo mivavaka ny tena nangataka tsodrany teny fenomanana tamin'ny miditra dia mbo valim-babena hoe mbo nahatafita olona tena olona amin'ny fiangonana mba lasa tena hoe mandray andraikitra sady mbo lasa tena hoe solombavam-bahoaka dia miendrika le zanaka raha mamaly vavaka ohatran'izay ko tao amin'ny CTT vao nanao tao ambanidia tamin'izay mbola nianatra avy nianatra dia niasa taman'olona dia rehefa teo nanao nanao mpiantoka mpanao entrepreneur zany dia 4 angamba tamin'ny andro anganapany io tao nanao entretien voalohany zany tamin'ny fitadiavana tamin'ny tompoka taisika lazako raza Pierre Ganampy iny dia nahafa-po izy ohatra hoe zanaka amin'ny fiangonana tao koa dia fa 50 taona ny église ny école CTT
na mivary ndray atao sompo tena namsa satria teo ny riko ny ohatra hoe école zany nanaovako zavatra voalohany confiance ame moperanary nanana confiance izy de navita zavatra be da be ngambatra 4 ny école sy ny salle de vona nataoko teo ny anarako voalohany de miendrika sy rariny misy tantarany daholo rehetrarehetra ary ny olona mako mety miteny koa hoe nahoana ny katolika rery na ohatra ary nisy nanao benika ny amin'ny fiangonana zandriny fiangonana teny mahazorivo antony nanao protestant teny amin'ny FJKM sa FLM angamany io tsy oreny nataoko fa zay fiangonana ka mikasika an'Andriamanitra miteny sokatra amin'ny finoana koa satria za koa député rehetrarehetra tsy député katolika fa tena katolika niteraka anafa rehetrarehetra hoany rehetrarehetra ny député ary tena mbo miezaka raha tratrako raha misy ny possibilité ary miala tsy moa satria mbola be da be mangataka misy mbo manarota ny ohatra zao nefa tsy hoe fanarota fa raha misy ny meko tompoko amraka ny teny koa raha misy ny fanambinan'Andriamanitra raha misy ny ampelantanana manampy raha tsisy moa ny ampelantanana akory atao eny ary député Rastany ino ny resaka tontolo ny finoana moa zany amin'ny asa sosialy asa soa ataonao fa misy zavatra manahirana eny amboliboly tamin'ny faharoa ny resaka lalana ty lalany ty tena manahirana de zay ny angatantsika namana technicien zany andefa an'le sary sady hitondranao lafy mpanazavana satria ianao moa zany ama hoe teo amin'ny totoly le resaka ny anarana sy ny sehatrasa akoatra mahasolom-bavim-boaka de manam-pahaizana manokana ianao momba ny resaka travaux publics zany de izay adevitra rehetrarehetra zay ngambany ndao ivelontsika aloha satria tsika isaky ny tonga eto amin'ny anjaranao de tsy mitsatra foana ianao miresaka amin'ty lalana ty zany sady manao ihany am'izay tandrifinao zany reto ny zava-misy indray député izy aloha misaoran'Andriamanitra ary misaotra amin'ny mpanao tsy hoe manakiana fa le lalana hafa ratsy manao izy nefa rehefa manao zay manao lalana de misy volam-bahoaka amasombavamboaka agny misy volam-bahoaka ao ny lasa ary napotika an'io lalana io de io resaka rano io foana zavatra mahagagatsingikely misaotra ho amby tsy hoe manana fa fanatsarana fijerena hoe satria mba tsy iverenana zao koa alohan'ny anaovana lalana tompoko satria lafo be de lafo be le lalana jerena aloha ny vahaolana inona manapotika le lalana manapotika le lalana de rano maninona alohan'ny anaovana lalana io zao efa tamin'ny nidina anako croisement nampopo nidina anakany ambolokandrana eo amin'ny 100 metra eo 3 volana angatsirena ny olona na fotoana nangazo alina na mpianatra lany na volatsika lany de tsy aritreritaona ary taona de iverina ndray zany manina tsy regleny fahapolitoty ndray mandeha any de tsy miverina tsony mba maharitra mandraka zay lovany de tsy rivo lalana voana atao tsy hoe député rariny raha manaramaso de so ve lalana voana atao teo io le midina teo de le midina makany Andohamaly sesako de namboatra lalana ary zareo tompoko de tsy namboariny lakandrany canalisation tena nefa hitanao zao dina raha namboaranao tena marina io tsika samy velomaina fa tsy hoe manana azy nao tsy omboka afaka eritaona rotaona de raha tsy amboariny io de venotr satria le rano ndray no mikoka le rano l'humidité tena fady any rano azonao satria averina kely io mahavoan'ny route nationale jerevy re makany Tamatave jerevy lehetra bebe rano sy ny tariny tsy mbo traitena le canalisation fa mitovy rehefa avy ny orana de mitovy niveau ny arabe donc rehefa misy ny humidité ao anatin'ny couche de base tsahan'le trafic anao de misy fissure de vite io tsy maharitra heritaona de manao izy atao bétonné izy légèrement mahazo marché ka ty ohatran'ity zao volam-bahoaka fatako fa amina milliard lany amin'io de manina le volam-bahoaka ny sombana satria afaka heritaona ndre zareo moa heritaona sisy sy ny tarina zay rehefa amin'ny tena mbatoko isako le ministre ny travaux publics tena fatako olona tena ingénieur izy compétent ihany sy ny tarina fa manina na accepteny zao alohan'ny anaovana lalana tompoko de jereny foana zay marary ohatra ianao va hitsabo de tonga de tsabona fotsiny hoe ohatra hoe aretikebony nataonao de tsy sabona aloha inabo sakafo ana aza mihinana ty zavatra maloha ty fa de mbola vo maika vomanga no menao azy tena ohatrohatroatra zany de vo maika tena arary tena hoe zavatra maloto de ohatra ty jerivo ange le lalany de jerivo le Andohamaly seza efa narivako sary eo ange aiza le Andohamaly seza le lalana kely be fako iny fako misavovona midepasa ny arabe io nefa ny lalana atao
le canalisation ombolo ambany eo amin'ny metra io maninona aloha tsy tena evakena tonga ary ambany ary makany amin'ny dobo marché le izy fa zao ny zavatra mandotopoka de voavy ny olana de miverina ty amin'ny arabe de tsahan trafika de même problème de verina maina fotsiny volatsika mbo amaingavy re maso olombo avamboka mpanara-maso lany ny vola zavatra tsy aharitra ho an'ny taranaka de tena manaonao foanareo gaga be mihitsy na tena hoe inona ary mbo misy za miveritsika tsy mahagaga le firenena rangara tena mikofona tena amin'ny zavatra rehetrarehetra manao zavatra tsy ampiaverina tsy professionnel mihitsy inoka zavatra minimum mana olona tsotra raha tena raha anao lalana anao pinina voazy teo aloha inona ny toetra sy ny rehetrarehetra maninona tsy asorona aloha fanafody natao aloha ny canalisation very tsara ny rano tsisy makany amin'ny arabe tsony maharitra tompoko mampalahelo miatso kely tena manao atsoavo ministre ny travaux publics anao olona tena fatako capable may manina na acceptenao zao fa de sa le fanjakana misy en général aloha fa voaozina sy ny tany tsy mbo hanao zavatra tsara iny ara député Rastany mbola misy sary ve faly makasika indrindra ny resaka poto le poto io manko ny jerevako teo satria mbola zava misy eny boliboly tamin'ny faharoa daholo ty député Rastany Antananarivo ndray io efa anisany tena ianao moa le mandehandeha zay de androany mankotsika ifantoka amin'ny anjaran'ny député Rastany tena sosialy mihitsiny alohany dia ondratsika adevitra be mihitsy rehefa aveo fa aleo aloha ty poto ty koa manahirany eraky ny tanàna député Rastany zao teny hitanao ny olona rehetrarehetra mahagaga mpitondra ataoko hoe mibe ny tanàna ministre ny aménagement sy ny tany maninona hoe anaovana caméra no zavatra io de era Antananarivo de poto maity be ohatra zao sy ny tariny maninona raha asina ohatra hoe architecture mba asina haingo le izy farafaratsy nohatra ny tellement le poto petit Jean kely aluminium mbo misy endriny amin'ny tanàna de zao ve mifenao eran'ny tanàna mbo tsy haikaiky kosa mba io nasina inona mosy teo caméra tena maty le tanàna simba de mbovolvolena tena mbo atao raha reny ara hitanao raha ny trottoir reny zao tokony mbo amboarina tena hoe misy anina tsara misy ino mosy teo misy bordure tsara de misy carreau kely eny amboniny de ty lalan'ny olona ty lalana fa ty afa-podika de tena izy miembotra le Madagasikara miembotra be tsy mahagaga le ka tena miembotra mihitsiny zany raha ohatra ka le fomba fijery le mpitondra iny le resaka poto iny resaka endrika tsetsatsetsat tsy aritra zava-dehibe reny zany fa tsy hamavaitsika mihitsiny de ohatran'izay mihitsy le izy satria ahoana moa no le taratry le endriky le fitondrana mihitsiny zany resantsika député Rastany ahoana moa ny atsapahana mpitondra zany ka nanisany sekoly ara tsy fantany ianao ngamba mino fa nariany vaovao iny folo sy dimanjato zay ny teneniko hoe iresaka sosialy mihitsy ntsika satria ianao de tena anisan'ny sarotiny am'izay mihitsy folo sy dimanjato izy ngafoloany sekoly vita nandritry ny fahaleovatena ny nakaty de ao anatin'io ndray mbola milaza fa 700 de izy ny nanao azy iny aloha zany de mbola hafahafa be mihitsy ny statistika amin'ny fanjakana iny député Rastany aloha foana aloha alana ny hevitra zany mba ahafahany rehetra tena mitondra tsara an'izy tsy tian'izy ireo resahana misy ty fa raha sitrapolo le fanjakana de hoe okan'izay fa efa mba tena basy eky iny fa mba ataovy zavatra satria le diversion loatra sisy fa ito de diliritsika foana raha ohatra ka filopirenena no mitemiteny foana mampinana mamboly ny zavatra tsy tokony hoan'ny malagasy aminatina vaovao diso manely tsao de mbositsika mba tsarariny eky député Rastany misaotra anao na amin'ny fitenenana ty mo fijerena tsika mpanohatra tsy hoe mpanohatra amin'ny zavatra ana fa mpanohatra amin'ny zavatra rariny tsy hitsiny tsy hoe manenjika zavatra hoe bêtement fotsiny hoe tsy mety fa tena ty tena proof hita proof mitohaka amin'ny tendany raisiko ny ten'le député tsy hitony anarana député Nsengem hoe mba inona reny niveau anty filoham-pirenena tsika raisiko ny teniny hoe inona reny niveau anty filoham-pirenena tsika ty fa de mahamena trolona isaka mandeha isaka mandeha de misy skandale lazany any zay mihitsy ny tenen'ny Arivo Rakoto vao hoe tena miteniteny foana tena mahamenatra marina hoe reny ve filoha marina raha tamin'ny andro nandrianam-pomerina ary tsy nandalo université mbola lasa lavitra tena misy fahendrena fahaiza miteny mampetrapetraka mihitsy akatoavy ny fiarahamonina tingeranga ty tsy akatoavy ny fiarahamonina raha tsy leo tsaratsara fivelomana le mahazo avantage manodidina azy raha tsy afaka koa tsy ny zavatra tsetsatsetsy aritra ndraba
le tena za tena sendra tamin'ny Fort Dauphin de hoe tena nkabary mihitsy hoe le aiza ve de hoe zato roa taona mivary en tant que président de la république avy ianao de tsy mbo nianatra siansy io manahoana fambolony va tokony tsy zany nataony fa hoe inona ny amiala so tiany akotra tiany évolution asina anina ny tany asina dolomie asina zay any le tida tokony ataony mananatra le voaka fa izy ndray namba manontany olona zay ngenympanolotsaina manokany manao mpanolotsaina ka le mpanolotsaina koa samy vendrana daolo izy mianakavy tena miala tsiny amin'ny teny an'izany mba to miteniteny foana ohatran'izany président hoe tena vary ve tena mahamenatra raha any velona tetenao mitsitro belona raha amina azinao vary ve mifoto sakafonao toko mifatanao avy ny historikany aiza mifampirena vary misy tona ohatr'izao manetsa miava vary mitondra firy taona inaby ny zavatra atao fa de tsy fatan'le tompoko mbola nampinandreo hoe tsika mivomivy milena tefomfikely hoe omby vosotra tsy au courant mihitsy le président am'le développement okare député marina coton de tuliara o ambolena coton de tuliara ambolena tena mahamena izany aloha na tinina tsy tianao andre matofoloha de ny resaka farany tatsaina sy ny fahalalan-javatra de tena tsy tena marina faible enao raha zany tena marina tena floangina ary nefa tena zay nahagaga hoe hitanao le tsaratsara fiveloman'ny tena akizy olona tena tsy deo pourcent fa 1% tena tsara fivelomanao manina de hoe gagarangati tamin'ny heritaona fa za tsy raha-piana hoe tsisy filoha tena entanotry io zay eto Afrika fa adimera Afrika de io sa de io le maso tena hoe maso midiridiry ohatra vomasony io nefa tsy mahita tena mahamenatra raha za aloha menatra raha za manodidina azy menatra marina andre matofoloha de tia jerena zao tamin'ny EPP teo azonao ny teny ray izy hoe folo sy diman-tsato moa ny EPP ny infrastructure établissement public scolaire mihitsy zany ny EPP CG lycée zay ndikany zany eny zay ndikany de io sa andre matofoloha ianao ve de tsy mbo manao zay nataoko ahoana zay ny analysiko itonga am'izay ny analysiko de azonao asaky fokotany era Madagasikara de misy EPP misy EPP à 90%. Marina zany sa tsy marina zay mihitsy ka ary eo nanaovantsika propistianana atao ve ngay le 180% de 80%. 80% 20 000 fokotany eo zany de 19 000 eo izy ny isan'ny fokotany eto Madagasikara de ataovy 19 000 presque 15 000 tonga zay de Madagasikara ny EPP Madagasikara de jerevindreo isaka ny commune misy CG misy 1600 ihany commune 1600 commune 1600 azonao de mbo ataova ingely izy eo tena le produit ve mbo ahoana tena tokony tsy teny an'izany tsy hoe fahamelezana azy hoe mbo atoroa izy reto ary mbo apatraka fa tena tsy hitako tsy mifotany ina dina développement atrasanao am'izany sa tena koa zay fotsiny ara de tonga de tsy ohatsainy ve de miteniteny foana hoe 510 ary ny lycée lycée de lazandreo hoe film le lycée lazany teo hoe nevalandreo izy niteny zay manko lefa minono afo nataon'le ministre hoe lycée ngeny folo atao ty fitondrana tena mono afo lycée manko isaky ny district fitondrana fitondrana tena mandany vola tena fitondrana tena olona pompier daholo zareo mpamono afo ary mamono afo am'zahatra tsy maty ny za ve de mbola ijononao ministre ianao to hitako mbo misy diplôme ihany mbo manana niveau ihany ianao de za ve de tena arovanao sy ny tany raha za tsy zany teny aloha raha emplace alo izy ka izy hoa tsy zaran'le olona miala tsiny misy le filoham-pirenena efa netitsika teto manko zany Emmanuel Macron nge nanao ohatry ny kiteniteny foana hoe hoameriteko zay tsy manao vaksiny fa tena mipetahany vaoka frantsay fa izy ianao nge no mena fahefana fa tsy hoe ianao faratampon'ny vanga ianao patron de ozy Emmanuel Macron azafady ary na anao kabary manokana mihitsy ny tena mialatsiny vaoka frantsay de anao zany tokony mba hialatsiny ianao satria raisy no mpanelitsao sady mpamafy lainga ty jamais olona tena jamais hialatsiny fa tena hoe mety foana ny ataony de zay nataoko ana hoe tena maty be mihitsy nyty fampianarana ary le fampianarana zao ny tiako atongavana koa ary tonga de tanako azonao raha ohatra ka tena tsy ampandrosoana le firenena tsy abadona le firenena de fampianarana pitehana tompoko ary tena mitomba le teny zareo hoe Katmandana ataony matoa izy tafiditra Katmandao am'izao zavatra fa 0 tena any 4 zao fa moins 7% ny arkanena tsika
de anabady ao tsika izy de faran'izay vendrana daholo ny rehetrarehetra azonao de tafita le 4% satria Katmanda ary inona natongavanao Katmanda zay soa alatra be de abdona le olona tsy mahalala inina de tena be aloha de rehefa ohatra hoe mena kely ale 25,000 amin'ny honorable fidèle de indray filoman tena zay ny izy manabady olona ary tena profil izy satria zao raha nikefika manana atrany any ataoko ny école any any primaire ny secondaire sy ny tariny ary zao de tonga de ambalina be tsy mena ny karamany ny fram eritreretanao ny fram nanontany tena omby nanontany tena alohan'ny teny sao de miteniteny vety entre tena tsaina 15,000 ariary ange 30,000 ariary zay de tsy voalohan'ny fanjakana ary le fram tena abatona raha reo fram re tokony kolokoloina satria fampana izy aizanao ampianaranao mpianatra am'izany aizanao izy zanako nao ara nona tsy ampy ny zavatra ataonao miaditsaina sy ny tariny zegny de fa nisy fanabodona an'le famelezana an'le fampianarana aizanao avitanana zany tena de nefa mifampianarana ambony io nefa rano ianao anisany nandalo université azonao fa tamin'ny androny kosa aloha tsy tamin'ny andro io miazy mifanana mako hoe ay mbola tsisy ohatrany ty tamnafatra alina ngeony izy mpampianatra mpianatra vahiny neto ara tsy voakarakara neto ara tsy voakarakara tamin'ny andronay tany tena lasa aloha tamin'ny fotoan'andro io mako ifanana mihitsy hoe tsisy ohatran'izany président teo aloha teo olona tena tsisy zay vitan'ireo tamin'ny impolo tena vitako daholo zay nanao tena nianatra teny amin'ny génie civil tamin'ny 80 79 zany tena génie mihitsy sakafo tena ara-dalàna misy mpanafalamba zarana bodofotsy isan-kerinandro misy zarana nestlé savony ianao tsy mikasika fa ny tena disista mianatra aizany tsy aizanay am'izany tena tany amin'ny anina zany fa raha comparena am'izao eny université io iavitra mako azonao eny any université tena nanotrano ndanano makeny fa tena mbola mipetraka tena mandalo milalobola mipetraka mantaly amin'ny cité rehetrarehetra kabone tsisy ny rano tsisy ny jiro tapaka aiza mboaizany olona tanao zany zany de fa nisan'le tenao fanabatona mihitsy hoe tsy rarahako izy azonao tsy rarahako de tena zavatra hafa ny azy mamay jerevony hoe mpampianatra ny CSS de le personnel administratif PAT tsy mena tena anisany hitanao le clé tena ohatran'le tomobile zany tiany hetsika le tomobile de tsy asina sany sa tsy amesina mena dika bloqué le teo reo azonao de tena tonga ny tanjo zay ny objectif mpahatonga avasaina raha olona tonga avasaina tsika malagasy zany ve filoasena hoe mbola hoetin'ireo tena hoe efatra taona na hoe mbola hita tena marina raha zany tena any amin'ny anatsika moa rehefa afaka admis au redoublement de tena tonga de hoe blâmer 7 inférieur égale 7 fa tia fa invidela fa 0 zany ve de mbola admisy mbola nitoko tsy afaka ilatsaka tsony io raha voy tokony raha voy io olona tena zay ny tena zavatra marina fa tsy hoe tena mitaza sa fa tena marary loatra jerevinao nge namana faniry tonga anany tsy voalohany écolaziny telo ny zanaka zao de fa tsy manto misy olona mana maizy azy banty ingénieur tena anina tsy nananasa voaroka na ny zanany ara nianatra tamin'ny université manao droit na ny zanany ara miana janona daholo fa tsisy écola zany ensany teo ataoko anao de ny rehetrarehetra na ny rehetrarehetra de ataony rehetra ary mahagaga ty mahagaga azonao be tsisy vola na ny karaha mampandraharaha be da be tsy voaloha ny entrepreneur nanao lalana karaha mampampianatra tsy voaloha karaha many rehetrarehetra tsy voaloha daholo na ny any amin'ny coma na presque rehetrarehetra tsy mahita vola ry zareo de ny zavatra mahagaga de ty tena mahasoena mihitsy indrery de dakisy manahazo ale tena ina moa le tovavy nanao ringby de voanahazo de indray saviana tena nyraisina azonao isy fito le GH7 nyraisina de nanaovan'irery ohatra zetsy nefa tsy niraraina sy raha reo fa tsy nijerena koa tsy nahatsodrany tsy mena vola ohatra fanaovana bola le resako aminao mihitsy de jerevo de tonga de niraisina de taitaitra eo izy azonao aizanao mahita vola ary nefa naona tsy hitanao le raha misy vola misitrapony de hoe tonga de hoe amboarina le ina moa le tere bongatany tsy nao ary mety tena eratany tsy mbola bongatany nanaovany drady de io ndreo mbo amboarina ahitana vola anaovany zareo izy satria anomana leana Madagasikara tanao ny azy raha misy amin'ny sitrapony mamorona ry zalahy mahita vola
zany misy vola ihany zao fa tsy raha zay mahavoanareo Madagasikara fa ny azy ny affaire sy le détective sy mampalasa azy ihany nataony ka tena mahagaga fa de atsika olombelona tena mba tonga afasaina raha olombelona mahakivy mampitomany tena nge momen'Andriamanitra za le lasakanao olazanao mamboly vary mamboly amatona mbo manana trano anao favita tena raha sakafo am'izay nge hony usopotry Madagasikara usopotry ny ranomasimbe indiana sy Afrika hony Madagasikara omena ny drafitra tena nasionaly ngeza be ho an'ny resaka fambolena sisy zay izy vao tonga saina zany fa ikoto mivatony tatsandray sa andraso ikota le tatsange 80% e logika afakaiky le fitonana de ondreny tonga le fividianana de ondreny tonga saina inandre miketriketrikatra de ino nanazahonandre de tena zay ndre mody lansena nefa zatra lasena vava fotsiny fa tsy misy action ary tena marina ny teny Patsivokejy ny teny honorable Yanitra hoe reo le manao marsa ina Salegy ina moa filazany azy décision Salegy tamy voalohany de tena mantehtsika fa ny Artemisia izy raha tena valoabo le hitanao tsy mampisaina azy fambolem-bary topoka hatramina andro fampanjaka tena fanjanatany io ny tena navita malagasy base tena ianatsika de amboleo de Artemisia mandalo amin'ny aretina aleo mamboly Artemisia Sazamolovary tena vao ny teny an'izy teny ozy atreo efa beta be ozy président tsy izy tiranga tena tsy izy ho anareo moa aloha anazy sy ny tary manaso azy io de tena mba mahinatra rangamba jerevy le mpiaramonina mbola mahazo amin'ny tena le fitavatena kely de tena tsy mbo mijery azy io président afa misy kosa aloha honorable tsetsatsetsatra ty resaka tamin'ny olona manam-pahaizana RD sy ny tena telo de tsy mbo hita lasa mivelesy président lasany io teny telefona saina mafilo rastany ozy izy tena amiteny azy zatsy ny tena fa miteny asany azy ny ataony ihany ny ataony bon afaka dito izy anay olona telo olona manam-pahaizana akoatrany président Brinel zao le tsy nanjany rehetra de efa niataka izy ny olona may ange tsy namboanaka azinao ka iverina amty tena hoe le fambolena de agnona anao miteny hoe Artemisia ataovy de ondrenao tapitapoka kely eo de ataovindreo fambolem-bary azinao le fambolem-bary raha tena antanio aty aminay hoe inona baziny azinao hoe tena mokarana an'io tsara fa tena hainay io tena vita sampotsatra mitoetraka azinao satria zay tena tramina kely any tatsary zay tena tsy mamenatra amiteny azy zany tatsary zay fa mivoatra de mboatra an'izao mila fivoarana izy tsy Madagasikara tena farangisitra raha mivoatra anao tonga de lasa voalohany mila fivoarana ny fiainana sa tsy zay mila fivoarana tatsary zay tena zay nataoko anao hoe vao maraina any alohan'ny anarana tany amin'ny EPP de tena mandeha mipetraka hoe ndana mitona ketsa ndana manaritra tena mitona ketsa alohan'ny idirana mivaly zezika amin'ny sarety zay vao lasa mianatra fa miloto zany tsy nitariny azy de ndana manoatra zao vitany atsampolina de raha manao rehefa vakansa tsy mbo vakansa ohatrany oloha mbo lasa makany tamintamy makany ivelona fa lasa tena manosy tambary satria grande vakansa manosy tambary makasonkinasa manasa tena miasa tena vitany parkely de teo nakanatraikefa be hoe tia raha tsy tena olona tena hoe fitenenako fioabolana ratsy ny ataoko hoe raha tsy dalo anao tsy mahafy dalo raha tsy olona tena niaina tamin'io anao tsy mahafy alizy fa tsy aiza moa président ngamba niaina tany zany fa tena zavatra za tsy tena zay asany tany aloha aiza na lalàna hoe ty le fotsimbary ty le vary akotra ty ny zavatra direna anaovana azy tsy mifata fa zay nataoko hoe misy raha tena tiabo mokatra vary nareo ary raha ohatra ka tonga ao engany za tena nampena io tonga ao président Valmany izy afa nanao an'io tena fa nanaovany tena vitrine na misy olona rehetrarehetra na mokatra tsara supérieur égal na lehibe mihoatra amin'ny 10 taona l'hectare na azo kadao be da be adimiko foana moa mitondra le sekikeza be mena fa anitsira be azonao tokony hoetiko hoe tia miandro ny président zany ny tena tonga de efa iaina analyse ny atary fa ty tsy taitaitra kely eo marina tena saratra be fa tia manamby eto fa raha misy ovita zany fa resaka fotsiny le izy ka misy procédure zavatra be da be raha tonga zany am'famokara ary mora atao ataovy le nataoko hoe aza manao terrain manara-penitra anao de mifonja ny priorisenao maninona raha nanaovanao barazy iny raha barazy nge raha barazy re mivalena nataoko hoe efa nestimeko teko nestimeko teto barazy eo amin'ny ataoko 50 millions ariary de efa mahavita azy 50 millions ary mahafikatra 6 hectares fa 1000 fa mahatondraka eo amin'ny 200 hectares eo barazy ray kelikely tsotsotra
eo amin'ny 60 millions ariary eo ary 60 ka teo raha manokatra hoe 4 tonnes l'hectare de mbo afafiry nefa Madagasikara fa mibara mora tao zay nataoko anao hoe raha tena mokatra le fotoana mofery azonao raha tena mokatra hita président miaraka amin'ny président élément fort daholo sy ny rehetrarehetra tena marina micro-taona Madagasikara fa mahadepasse lela zandralao miempotra 70 ans 70 ans mitombony ny zavatra nataony igny satria le base mahoana azonao tonga ny base ny tena ny base ny fiainana de zao inona aloha rehefa noana ny olona tsy mahavitasa toko vokisanao ny olona ao nefa de afa miba be da be riny famokaram-bary sy ny fanoana rehefa voky ny olona afaka mianatra tsara azonao nefa tena ina moa na afahanao misaina tsara na mpampianatra noana tsy manam-bola tonga de 0 ary de fanteno raha ambely le olona azonao sécuriser le olona le azonao reo amin'ny base ny telo nefa raha am'izao jerijeroa raha ataony évaluation izy nareo fetena ny évaluation tena moany am'zereo daholo izy dina nampandroso anao zany ary mbola kely ary meme banque mondiale ny anale ino mo banque mondiale ny estimanao ny estimation mbola 70 ans vao mahatratra androanda zany re mbola na roapolo amby 100 taona raha zao mbola mitoy mbola tsy mahatratra vao maika atsika ho foato azy tena tsy hita azy eto azonao nda mivaroanao ary afaranao any ivelana aty inona no mba mampetanao am'zany le tena nefa zahatra tantsika tena dakanelika atsika ve tsika mbo afa nandeha tany any tany Pakistan tsika fa nandeha tany Chine tsika ve de ambaka ndray samy misy orana misy rano le rano ange tsy orana tsy tena ohatrany tsika tena hoe tonga ny orana de tsy tonga ny rano ataovy ny barazy de maina ny tambary nefa jerivony any France ny any Europa tsy France any ambony tena zay alianao rehetrarehetra tonga de misy varim-bazaha na akatsaka na hazo ny azy afa irrigué tena fa tonga de efa misy rano daholo ina tsy avitanao Madagasikara rano be da be eto azonao fa tsika mihitsy ny tena vendra mindram-bola tsika de mindram-bola any am'poky any am téléphérique tsy amokatra le tena efa nahazo an'le causena utilité publique hono zany de efa nahitsy le fomba ametrahana an'le gara sy le pylône arotairo l'izy député Rastany tena io tena tokony 151 millions d'euros tokony tena tsy anakany io malagasy hoe mbany ny zavatra tena any ano norana vola raha 150 millions d'euros zay nanaovana baraza nanaovana lalana tena voky atsika ry anina voka tsy voky be tsika ry malagasy fa tena sendran'zay flo tena tsy tia lava le oera zao de hoe atramin'ny androko mbola zay vao nisy téléphérique anaona raha ohatra ka tena ataonao ataovy atao route aloha ary anaona raha nitantenana le flyover tery naona raha natao express hoe le lalana miatona regny zao tokony atao azonao ny serviavana ny embouteillage aloha le embouteillage nge mahazo vola ny karana sy ny panina be da be amin'ny pièce amin'ny carburant fa tiatoka ny fampiatoka amin'ny mpianatra te tsy haindry mihitsy tsy hainy fa de aloatra ho fa tena inona re tena miverina inona mahavoa le malagasy hoe tena tratrany ody ve sa tratrany information satria zao mahagaga ihany no zany eritreritako ty fa manina no tamin'ny 73 député tondrala vatapaty teo amin'ny 13 mai dikany vatapaty iny tamin'ny lalajao de hoe mangina nareo zay pombalahosy ny rehetrarehetra misy zavatra antony igny misy zavatra resaka maloto iny amfantoneko azy mangina nareo fa tsy afaka miteny fa zay tiana atao azonao indrena ntaontra tamin'ny président Ravalomanana tamin'ny nasiany tao anaty vatapako mangina koa anao zay fomba navaly de zao ary mitombona lizy zay tiany atao la zavatra tsy mety ary inona ny lanao téléphérique tokony zavatra tokony raha miakatra any ambonindriana zany ianao mbola mandalo zany atohatra ray fa nindry le rony tonga de plonge fotsiny tonga de ary ambony ary hidaboka ny tany hitaboka ny tany fa tena tsy mety ka tena ozy mahampalahelo le malagasy ka tena ontsa tena manana bavy manana rehetrarehetra ary eo nge olona tena mbo manana sa manan-karena daholo sahirana be daholo indrindra reto zao no tena akitratarana mba afatra ho anareo président tribunal aza mety tena ao amin'ny tribunal rehetrarehetra aza mety manipuleny io fa marina ataovy zay marina fa mbola matytsika ianareo maramila be galona tena tsy ho nivoatsy ny rehetrarehetra mena général rehetrarehetra aza manaiky rangafa mbo jereo am'zay mipretandrazana reo ihany raha reo nge no manampy tsy mety tonga de efa midaboka ho azy io fitonany io fa reo mbola tena mena kely tsy pazana kely le grade tsy pazana kely vola de tena
forcena daholo ny rehetrarehetra de ohatra zay kiompy tsara de raha mbola reo de zay natao hoe marina ny teny estimation-ny banque mondiale 70 za mbola samana fa mbola foady eo an'izay ary mbola foady teto aby tsisy malagasy tsony eto raha zao mito raha tsisy mianakavy kely 1 pour 1000 angamba de ampitovina ampidirany vahiny am'izay le izy zay ny tena baziny io ok eny ary député Rastany fotoana koa mandeha tsy te ho tazomy kely ianao satria fatako fa mbola mavetivety ny fivoriana zay ohatranao na lo raha teo anaty fivoriana fa eritry ny nanatsidika ianao teo ny resaka fanatanjahantena rugby sy ny sisa arabaintsika efa ny araba an'ireo vehivavy zany hiakatra coupe du monde zava-dehibe zany fa le fanodinana azo récupération politique andresantsika teo ianao mpanao pétanque ary mpitarika mihitsiny ary efa niatrika coupe du monde ny équipe-anao sy ianao nefa misy an'le boay kely zay mbola tsy niraisina mihitsy hatram'izao zay nahazo coupe du monde amin'ny tir de précision ary teo amin'ny olo telo miaraka koa tsika vice champion fa mbola tsy niraisiny le fanjakana asa hoe olo tokana mandehandeha rery ve tsy de tena izy mety mijery ihany hoe tsy de tena misy impact amin'ny fifidianana ty ka tsy de oeraoerana nefa za mipetanky zany nametraka zavatra tsara foana teto fa ato amin'le sport ko collectif ato izy ny tena enfonce be baria rugby sy sisa ohatrohatra zay ny nety mahatonga angamba amin'ny président com miteny ale mba aza sina fiangarana satria tena tokony anina dojo zao ry zalahy ny haltérophilie ny boxe ny tolona sy ny sisa tao ambany mamasina tao tsisy famerenana hatram'izao ka makasika izay efa hiatrika ny coupe du monde sika raha sy diso député Rastany ho amin'ny pétanque efa manao zao ny coupe du monde zao ny tête à tête de doublé mixte any Espagne tsy Espagne ka Espagne le fanao teo Norvège ka Norvège ary amin'ny volana novembre any Benin ny champion du monde ray amin'ity Benin nefa tsika ndrisy mampalahelo tena le bandy kely teo anao tir de précision ahatra tsisy impact ho azy zany olona ray sy ny tariny tsy raharaha zany tsy hitondrano eraoera zany le ozy ianao vice champion tsy hitondrano zany raty mpanao bola tsy nita de teo de mbola namitsiny le ministre tany izy le ministre tsy manjary tany na le cotisation nantany tamin'ny tena nantany misy tamin'ny président fédération mbo tamisy tany satria le zay nazakana tao hoe tsy na misy alohan'ny préparation tsamy mbo nakajodrany ve nangataka vola le nataon'le député ny atsimindano hoe na mi président tsy na mi zany izy na fa cotisation azara ny anisan'ny cotisé nanapy hoe inona mbo alefasana na nanaovana passeport nanaovana rehetrarehetra tsisy tompoko fa de fon'ny olona personnel amin'ny président mideran'le président ny fédération le président fédération koa moa tonga de razako hoe tsy mbo maka politique couleur fa fitiavana sport fotsiny tsy hoe couleur iny izy fa tena fitiavana azy nanao effort izy de rehefa mbola nitany tam président tany voany confirmé so de miteniteny foana tany le ministre tany verangaty izy le mbola nitsangatsanga la sy fata na nitondra iny izy nanapiaga nanan'iny nanazy iny fa mbona amivy izy vola teny hoe ty mbo apetrako anareo na vola napetrany izy fa de lasa fotsiny am'izao hébergement tsy voalohany hébergement tsy voalohany de za mivy de mentalité-n'olona mpitondra azonao nefa lasa voasazy nefa zay tamin'ny alohan'ny anaovana champion du monde ray volana de fa bloqué tery amin'ny bateau beach pena sakafo calcium sy ny rehetrarehetra misover tena mantany vola be da be satria le fanjakana tsy anao vidanana bolina nge zao afaka 5 millions ray de tena maty tena tsisy ny rehetrarehetra de zao bloqué tsika andrak'izao mbola ona de nantany re tamin'ny président fédération ny penta ona monsieur le président mbo nanao effort ve le ministère manao accord ary amin'ny président pentaky interne inona nataony fa zay io zay mbo manao miezaka be da be mankataka vetsy avaroa fa de jereny fotsiny tanao inona fotsiny ilana le ministère ny anona fanaovana hoe tena tsisy ilana azy rangaty fa tena mampalahelo nefa eritrereto ange zao tsika tsy mahazo teo zao tsika de voavotsitra efa tsy nahazo an'izay tsisy nandehany tsika nefa io fakany anina koa mba azo boakely vola mbo azo ny trano avitany trano rehefa maka mercenaire ohatra mpanao bolina nge ny mpanao baolina ny mpanan-karena any an-tafo mpanao mpitilalo bolina surtout mifampikantsay manafatra bany te anontany hoe tsy latsaka ny 20 isa-taona ary tena tsara mihitsy le izy amin'ny bolina zay zao de efa tsy nahazo nakantsika fa tapaka de rehefa tsy nahazo ndefa de eto foana le boakely reto misy patron ohatrany zao maka patron fa tsy naka daony le boakely manantanany rehetrarehetra misy patron vaza misy patron karana misy patron gasy manakatao
mana raha mandrazalahy fa zao tsisy kristiano mondial ataon'ilona tsony fa de tena miaka lizy tanao be da be ny zavatra potika eo anatin'lizy impactalizy tena potika eo anatin'lizy de zay nangaviana fotsiny ory fanjakana raha mboka nanda ataovy négociation io tena mba fa nianina zao comme sotrany za tena rehefa mizavatra sotrany président cité zao cité ny manampy ampanao-bolona ny izy président comme azonao te comité olympique tena manapy tena anao fa mety raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny terinandro teo après vita le championnat du monde any Norvège de mety teo mbola andinika na bosikilendra mbo diniona ka Madagascar mbo anaovana champion du monde tanao zany zavatra CDC ko mbola miandry atsika CDC mbola miandry atsika azonao de tanao zay tiako atongavana de zao raha zavatra tena fa mamokatra dededekasy tonga ry miany sotona sainareo atonga ry zareo mahery fa rehefa tena zavatra ohatry zany tsy tabo izy angamby misy tatsangan'olona andatsy nytretraretra mahakamo mampiana amin'ny zala ny antafy de alasanao Madagascar lasa mirary soany lasany fa tena tsy tena ngalareo tsy mbo ody aty na ka na sakafo tsisy na sécurité nay tsisy na ndretraretra na makarary fo aby na ny embouteillage aninina any lesy hito amin'ny tanàna andry zala enjany hito amin'ny tanàna atsika ka tsika tena raha zany tena manainga atsika malagasy rehetrarehetra zay mbo tonga saina reo tompoko indrindra nareo ampiasa ny tribunal ianao miaramila be galonareo mba hatongava amin'ny saina zay raha ngamba jereo le tandrazatsika efa pahan'olona any amin'ny 70 zay raha ngady de mbola tohananareo any tsy mamokatra za tsy ana fa tsy mamokatra sady zany mba jerivo am'izay mba jerivo le malagasy mitovy anteny mba ataovy le nareo ve mbo tsy tiany zanakareo tsy tiany ananareo fa tena mbola hemitra be ary za siro mbola double mbola matatra mbola 70 140 mbola taona tsika vao mitovy ny roa anta nefa reny tsy apy-tsika tamin'ny andro ny dadana igny fa lasa raha président Ravalomanana zay kosa aloha de sahako miteny eto ny tonga teo fa defetsika na roandara vary mamokatra zay rivo tamin'ity fampianatra fampijaliana ny karamany CCC ny tariny ity tamin'ny kit scolaire zao averina kely nde mandeha tamin'ny lerataminisa fampianarana nahazo kit scolaire misy katinina sakafo misakafo ny ankizy nisy katiny scolaire ange tany amin'ny EPP amin'ny olona ahoana tsy ampanjary an'izany nisy table nisy zavatra rehetra karamampianatra mpampianatra tena milamina fiofanana misy fiofanana rehetrarehetra de afa niarika atsika 7% de raha mpatoy zao fa tena tsona ndray fa 14% raha izy ny teo fa de hita moa fa kabandra laha tsy manjary reto le izy de tena io ny sisa nataony ary ty de nataoko anao amin'ny fiainana ianao rehefa amin'ny fiainana rehefa mandeha amin'ny lala tsy marina ary tena malaga vahoaka ao an'Andrianina vahoaka an'Andriamanitra fa raha mamitapitaka anao anao manao zahatra tsy rary natongavanao tsy men'Andriamanitra sansa mihitsy anao fa raha ny sitrapon'ny président nge tena ataotsika ty betsaka nge zay promesse zay fa tsisy tanteraka le raha le revony aloha manao reviara tena hoe vitatsika ty ataotsika ny zina nge zabe ataotsika anao gasikary etanol raha vo tsy vitaka enentreze ataovy ny ciment sy ny tany fa nandray raha tsy men'Andriamanitra andry mba tonga saina tsamy mivavaka tsy tonga saina tsy men'Andriamanitra azy satria tamin'ny zavatra tsy marina na natongavanao teo na ny zavatra mitahanao ny olona fa mba ovoin zay ny fomba famindra za ataovy tsy taty ovoin zay ny fomba fijery sy famindranareo raha teo lansa mbola manana kely any nareo fa eraka mivoany espoir kely nareo fa heritaona sisa mba démontreo an'le olona le heritaona sisa zay mbo au contraire n'ty zavatra tsika ty mbo moins tsika mbo tena hoe mbo ataoko hoe 10 na 2 taona sisa de mitovy an'reo ta para-pialanao teo raha vitanao za mbo tena eo raha vitanao zay vitanao misakafo le olona vitanao miaro an'le olona ny sécurisation an'le olona tsabo tsara le olona fa mbola lesahako ny tao amin'ny hôpitalina za le tena nantona zanako fa tena afranga tena tomana tena eo anatin'ny tompony tomany izao ve sisany avanjany Madagasikara malagasy de taondrenivohitra taony capitale tsy mbola resahako maika fa manaraka fa zao ve sisa manjo amin'ny malagasy sabona tsy ny tany tena latsaka ny ranomasoko tena latsaka ny ranomasoko Andriamanitra tena angany mba tena mbo apure tsy gasy tena suyan fa mbola atao anao zay nataoko anazy navernako ny mantefoany ty anazy ny ACC anazy ny assemblée anazy seny ty le gouvernement ty le Andriamanitra suyan le fa andimitsy anazy Andriamanitra manabe tsika
fa zay zavatra maratsika de miterastany sady sotra ianao de misotra ary fa de misotra atsika le fa zao ny zavatra anytanako kely zavatra kely mbola tsy nitenenako ataovy rehefa tena mahasolo na tsy hanao ary ty tsy miteny zavatra ty tsy mbo mandrosa tsy tembetsaka tena nahita exemple tsara sy ny tany ataovy ny vaccine tsara be ho atsika io aza volona fotsiny aza atao very fotsiny moa le 800 doses dose le mahamenatra eran'izao tsy hoe mipotehana fao narina fa tena ataovy de mbo voa tsara am'izay tsika tena hoe sambo toangava saina zay nataoko hoe voan'ny fandemena tamin'ny vatapaty angamba sy ny tany tsy kolera orange misy atony dao reny amiko reny tena misy zavatra tena hery maizina angambany fa tena mivavaka amin'Andriamanitra mbo tongava saina tsika mianakavy fa tena raha zao no mitoy tsisy malagasy no mahato azy zay tsika mianakavy tena zay fa te mirary soa ary manao kokoa ny amin'ny deuxième arrondissement fa mbola be da be ny zavatra ataotsika efanany tsika tsy mieraoera sy ny tany fa be da be ny zavatra fa atao any fa rehefa tena vita sy manka zay vao tena mizahatra mbola tokana tsika hoentsika be da be fa tsika tsy miteny mahavita tsika vao miteny fa tsy mbola tsy vita kory de ataoko re asiko sa valana eny an-danitra na asiko sira sy nrehetrarehetra tsy manao an'izany tsika fa de makasitraka makatelina miheno ana ary tena maherihery fitsetsika fa satria malahelo loatra tena marary fo amin'ny zavatra manjo pray mona amiko pray malagasy tovy amiko pray tapo amiko ny avako sy nrehetrarehetra malagasy ray monina amiko tena marary ny saiko marary ny haiko de asa tena metraka zany satria mila fahatongavatsaina kely mila tonga saina miova kely fotsiny avy tsika mianakavy ara za roitina ela fa dao lasa zao tena aza mirorosaina tsony fa tena hoe za tsy tandrazany ombonany tia za tsy mbonanao hoe le zavatra marina zavatra mety atao tsy pahatsika fa pahatsika marindrano tena marindrano ty zavatra tsy mety manjoa amin'ny firenena rehetrarehetra tsisy tout est bloqué de mbola tenareo ve tena efa niarikarena fa midina 7% mbola tediavinareo idina 10% 15% reo hoe tsy aprovonana telo vonana fa ty tsy zavatra solution ka zay ajara antsika mianakavy mifampidinidinika amin'ny zanakareo amin'ny ray bodirindrina amin'ny tena hoe tsy lasa tsonytsika inona ny zavatra ataotsika miala ny zavatra ataotsika inona ny action tena zavatra hoe manaraka ny tena zavatra norme fa tsy hoe action andorotrano ohatrany indra-lasiny robana sy ny tariny reny rehetrarehetra apakavany reny de efa ozina be tsy ampandrosatsika sy ka tsy hiverina am'izay tsony fa de misaotra tompoko ny saotra n'izay ny eno ary miala tsiny mbola hiverinako te vatravatra be fa tena malahelo loatra de misaotra tompo eny ary de omentsika lala ny député Rastany satria efa mandodina tsy ny antso antaroby hitako mihitsy hoe fa le fivoriana ny Tsimbazaza sy ny fivoriana maro samihafa député Rastany zava-dehibe zany satria ny solombavamboaka atsika solombavamboaka tsy mipetra-potsiny fa tena ato mandeha manara-maso ny asan'ny gouvernement mijery ny asa eny amin'ny district Ansiady mijery ny asan'ny reo staff samihafa manao fivoriana zay mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena zany rehetrarehetra zany de atrehany solombavamboaka atsika fa eto amin'ity tapa manaraka ty ndray mialohany andraisantsika ny Rawily rehefa aveo Rawily zay filohan'ny fikambanana Fivato de iresaka tsika aloha amty satria efa niteny any député Rastany teo mahakasika indrindra ny amin'ny hoe te lalasa resa be fotsiny ny ataon'le fitondram-panjakana fa tena tsy misy zavatra tena hoe fiatraika amin'ny vatana makany amin'ny vahoaka le izy fa efa fitsinjovana am'le carrière politique am'le hoavy eo mba hazona le ino moa zany le mandat manaraka indray am'le 2023 de ohatran'izao mihitsy ny fomba fijeriny antoko ASVM azy amin'ny alalana Andriamatoa Rivo Rakotovao iteny fomba fahitan'olona vitsivitsy isika fa ity alefa atsika aloha fomba fahitana Andriamatoa Rivo Rakotovao ny fietsika ataony zany fanjakana zany satria tsy isika rery no mahita eto anivony miara-manonjana ny tiako Madagasikara ny NRMDM fa mahita ny antoko politika hafa de alefa atsika ny efitra Andriamatoa Rivo Rakotovao amin'io fietsika ataony fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena io tsy mendrika amin'ny mahampitondra azy itsony mihitsy ny zavatra ataon'ny Flora Joelina manoloana ny zava-misy ny ataon'ny fitondrana amin'izao tsy misy tahotra senatra intsony amin'ny fampiasonana ny vahoaka ampangain'ny teny nataony mpitondra fanjakana ka mitady hevitra izay hanodikodinana ny saim-bahoaka amin'ny endriny maro fatatry ny vahoaka ny tantara rehetrarehetra tsy azo fafana ohatrandreny resaka toeram-pianarana reny
mahamenatra zay lazaiko hoe mahamenatra mihitsy ianao zany a hoe inona ihany azy zany no ataon'reto mpitondro reto am'zao fotoana zao satria sa narotsarona zavatra tsy vita am'ireo ataoko hoe fampanantenana betabe ny lazaina nasaina nofinofo ny vahoaka dia tsy vita le izy de mitady hevitra hafa tsy mendrika zany zay le amafisiko misy fa tsy mendrika zany a amin'ny mampitondra volaza ihany koa zany raha milaza tany izy hoe raha vahoaka zao de efa lany sahady de vao maika ozy aho ohatry fa le filoham-pirenena ve lasa candidat totra mbola tsy niteniko maninona ny mampiasa ny fahefana zay ananana oentina anapadona ny vahoaka toy izany zany fitenena zany de tsy mendrika mampafilo ihany koa satria misy lalàna mifehy ao a misy lalàna mifehy ao a ny lehibe ny filoham-pirenena tsy lehibe nantoko zao sahady ve sao de anamarina ny ahahany olona zany hoe fa no manina daholo ny fitaovana sy ireo rafitra ahafahana ho any amin'ny fividianana ka hampandresy ny filoha am'izao fotoana izao satria izy vatany mihitsy no ataoko hoe miteniteny foana mialatsiny amin'ny fitenenana amin'ny mahafiloha azy a fa tsy olona azy fotsiny a de fitenitena foana ny fitenina toy ireny hoe efa raha ny vahoaka de efa lany asy ny sisa ataoko hoe efa tsy mendrika ireny mitoetra ny fomba mamoetra izay ataon'ny mpitondra ny amin'ny fitadiavana tombontsoa sy hevidratsy ahafahany mety hanodikodina ny fividianana izay ho avy efa iaraha mahita fa miompana any amin'ny fitadiavan-tseza indray izy ireo amin'izao fotoana izao hotoizana indray ve zany ny fampandrina drisan'ny vahoaka malagasy izay efa tena leo sotofoka tanteraka ny fitondrana misy amin'izao le zava-misy tany Ambatondrazaka ny resahantsika zany aparafaravola efa nentiny député Rabeka Janomaly teto iny teo ange ozy izy nisy fametrahana vato fehizoro tamin'ny 2024 ary solombavibaoka ho député Rabeka Jany mikasika ny PC 23 io any satria le PC 23 misy atsimo sy avaratra de any atsimo no atao io zany le manondraka velaran-tany 10 000 hectares miaraka amin'ny Japon zany de nambarany député Rabeka Jany tamin'izay fotoanandray fa misy soratra mazava mihitsy aho ity manko rehefa marina de resahantsika zany de nitady avitsika mihitsy le izy de hitatsika le izy io pose de la première pierre ozy izy projet de réhabilitation du système d'irrigation au sud-ouest du lac à l'autre PC 23 effectué par son excellence monsieur Erajon Narimapiana président de la République de Madagascar monsieur Isori Ogasawara ambassadeur du Japon à Madagascar en présence de monsieur Rivra Kotovao président Sénat monsieur Arson Edmond-Randriamanana ministre auprès de la présidence chargé de l'agriculture et de l'élevage de monsieur Désiré Ranarso chef de la région à l'autre Mangour tamin'ny 25 mai 2018 raha ohatra zany ka tsisy antony zavatra mipetraka ohatrohatran'izao tony de le fanjakana zany amin'le sens unique an'le communication de io tsisy hoe zay ny nanao an'io de mataitra ihany le fitondrana tamin'izany de ozy tsika hoe aloha mba vakiny ohatran'izao ihany le izy satria ny antony zany de veritsika hoe mba tsy mahazavana le oeraoera sy le resaka dedake satria raha tsy azavaitsika ohatran'izao le izy de mahazavana ity tsisy resaka hoe Iandry Rajoelina no nanao an'ity 25 mai 2018 io le teo aparafaravola le aty amin'ny PC 23 le tamin'ny 10 mai teo nandehana ny tany de hoe ao anatin'ny velorano fahasivy nony nefa ny olona manao azy de koseho antsotro zao ny anaran'ny olona sy sandoha antsotro zao ao anatin'le adevitra hoe tena ao anatin'ny velorano fahasivy le izy zay nge le manahirina ao anatin'le raharaha io zao ao anatin'le hoe tena nanatsara an'le toerana mihitsy ny fitondrana malagasy niaraka tamin'ny gouvernementa japonais de hitatsika zao zany le fametrahana n'lay vato fototra pozina première pierre zany zao de aiza zany zao misy an'ty tsangam-bato ty vato fototra ty soratra ty ao anatin'le nitokanana maninona koa tsy nyvakina fa maninona le fitondram-panjakana ihany mametraka an'le anazy de mba valitsika aloha vakitsika ihany aloha zany satria rehefa mba nisy zavatra natao ihany ho an'ny hafa de mba jerevana le izy de ohatrohatran'izao ny fomba fanazavany ry zareo SVM azy hoe hoy izy ato
ny 5 Mey 2024 no nametrahany filoha Rajonary Mampianina ny vato fototra ho an'ny fanavozana ny lakan-drano miainga eo amin'ireny ranony sabe misy ilay toerana io na projet de réhabilitation des systèmes d'irrigation dans le sud-ouest du lac à l'autre PC 23. Ity tetikasa ity dia voaviana naharitra 3 taona tamin'ny fotoana nametrahana vato fototra io efa mihoatra ny 300 isan-jato ny asa no vita fa nisy fahatarana toyny nandritry ny fitondrana ankehitriny ka izao 2024 izao vao vita. Nokendrena atondraka tambary hatrany amin'ny 1 hektara ka ankonana misy hatrany amin'ny 5,000 no hisitraka izany. Ny firenena Japonais no mpiara-miombonantoka amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ka 2,20 lavitra isariary ny tetibidina 82 milliards d'ariary. Nisy fizarana masombolo zezika de fizarana fitaovana moderna sy ny fampiarana ireo teknika mpambolembary vaovao toy ny SRI, ny SRE koa niaraka tamin'izany. Tao anatin'ny vilany filoha Rajonary Mampianina nampitombo ny farimpiainan'ny Tatsa mpamokatra atratrarina ny fahavitantena ara-tsakafo indrindra momba varotra tonga Madagasikara ho sipotry ny ranomasimbe indiana izany. Rehefa hoe nataony hafa le izy de nataony hafa de resahantsika ohatran'izao. Firifiry zay programma nataony fitondrana teo aloha zay no japiny ty fitondrana ty. Na nataony président Marc Ravalomanana, na nataony Andriamatoa Rajonary Mampianina. De aloha le izy vakitsika ohatran'izay araka ny tenen'ny député Rabekitsana niaraka tamintsika teo. Hoe tsisy nidirany fanjakana io fa tonga fotsiny izy de nitokana fefa nilamindamina niaraka amin'ny fitondrana teo aloha ary ny ratifendrareo satria tsy afaka mandeha koa milasa raha tsy ratifé au niveau ny Assemblée nationale. De nandeha ny processus rehetrarehetra sy ny procédure rehetrarehetra nahafana zany nanohy an'le asa am'izay 2018 io. Ohatran'izany nge le tery amin'ny rocade de tsy levo mivavony zareo le izy de novainy le izy. Ny sorony hatramin'le soratra ohatran'izany ny tany amin'ny RN5 iny sa iny RN5 sa RN6 iny RN5 ara sy diso oui. Be da be na ny zavatra nataony président Marc Ravalomanana tao anatin'ireo fifanaraha mpiara-miasa teo aloha zany. Zay efa miverina anatina état normal tsika de mandeha fotsiny lay fifampiresahana. Zany ny atao hoe endriky ny continuité de l'État. Ka raha ohatra ianao zany fanjakana républicaine misy institution manao ny administration publique rehetrarehetra mieritreritra bonne gouvernance miditra tsara ao anatin'ny principe an'le hoe ty fanjakana ty ny PTF miditra ao anatin'le fiara-miasa amin'ireo bailleurs traditionnels mazava tsara na io koa akoatran'izay relation multilatérale izay de misy ny relation bilatérale de manaja ianao ny principe na continuité de l'État. Zany tsisy manameloka mihitsiny zany. Ka raha iteny ianao hoe ny fanjakana teo aloha no nahazona an'ity fa isika de mamarana azy tsy problème ho an'ny olona zany. Fa le izy eritreretanao hoe tsy nanao mihitsy ny rehetra nefa ianao hanokana ribon haka artiste haka an'ireo rafitry ny TGV sy rafim-panjakana rehetrarehetra hanohana an'le zavatra ataonao de ilaza fa ianao ny tena nieritreritra ary veloranao io zavatra io ohatran'ny mbo tsy mety ohatran'ny mba tsy rariny zany fandehan zavatra rehetrarehetra zany soa fa teo foana lay masovoan'ny Japon tsy ny masovo iny masovoan'ny Japon tam'izany 2018 fa taty aoriny moa zany asa 2022 vao tonga le masovoa efa roa taona teo eo zao i masovoan'ny Japon am'izao io ny teto zany ny asa sy monina teto amitsika zany. De azavainy etron'izay le izy hitondran'olona fanazavana le izy ny antony mahatonga an'izany rehetrarehetra zany de ny hoe mba hahafahana mametraka tsara le endriky le atao hoe fanjakana. Tsy fanjakana amin'ny fanjakana raha tsy resy lahatra ny amin'ny fitohizany raharam-panjakana. Ka tsy hoe manao rupture ianao tamin'ny zavatra teo aloha de tsy tohizanao le izy. Reny démarche sy négociation rehetrarehetra iny zany volam-panjakana, fotoana sy olo-panjakana napetraka handray andraikitra nomeny vaoka fahefana andray andraikitra nanao an'ireny. Dikan'izay résultat sy objectif makaty amin'ny vaoka ny tadiavina amin'izany. Donc aza raisina ho famenarana le izy raha ohatra ka tsy anareo no nanao azy. Fa ny filazana an'le izy hoe tena ao anatin'ny veloranao zafady kosa ho an'ny olona nitrandraka an'le fandaharana asa zany le projet mety tsy velorano ny tenenany azy
fa mety fisandratana ohatra ny président Marc Ravalomanina atao anatin'le hoe MAP Madagascar Action Plan de enao mamadika alizy tsotra zao velorano ny veloranao nefa tsy tafavoaka atao anatin'le PM le PM ane tsisy manao combien tsy tafavoaka le PM plan émergence Madagascar satria le UM no navadika PM ho drafitra nandeha raha tany Washington tsy sisy ny raharaha le izy signature na zavatra efa niaccordé ny représentant ny Banque mondiale teto Madagascar tamin'ny mois d'avril no nanaovana signature tany Washington DC de fa matsimbola mikasika indrindra ny zava-misy any Atsimo Nosy dia makasika ny resaka tontolo ny fahasalamana fa tsisy resaka PM tamin'izany nefa ny fanjakana de miteny présentation le PM any Washington de rehefa manao communication izy hoe sambany teo amin'ny tantaran'ny Bretton Woods zay indray ny ataony mba hanakomany an'le hoe tsisy nanao combien le PM tsisy zava-baovao nandehanany tany fa zavatra efa accordé teto ny soniavana tany de lazay indray an'le fitondram-panjakana io le communication zany any manko izy mamely mafy de raha vao tsy tsika zany raha vao tsy mizara raha vao tsy vakitsika eto le resaka de mahazo vahana le communication diso de zay le resahako mandrakariva amitsika mpanaraka ny amin'ny hoe lasa laya réalité ny lasa tsao de ny tsao lasa réalité de raha vahatsika mihitsy zay fomba fiasa zay de resahan'le fanjakana le izy tam'le tany Washington hoe samba ny taon'ny tantaran'ny Bretton Woods nandray filoham-pirenena ohatran'izao ny Banque mondiale sy ny FMI tsy nararahin'ny olina ianao guerre-ny Ukraine zao fatatsika tsara $4 milliards ny lanin'ny Amerikana amin'ny guerre-ny Ukraine ao potika tanteraka mihitsy nge Ukraine am'izao fotoan'izao hoe aty a Donbass Donetsk sy ny aty Luhansk aty Mariupol Kharkiv maro be toerana rehetrarehetra ny port hoe ny rehetrarehetra simba mandeha ny ady fa tsy mbola milavo lefona le Rosiana fa lay Amerikana koa akoatrany midéployer force sy ny rehetrarehetra ao matériel lourd sy ny rehetrarehetra ao de milliards de dollars ny azy nefa neken'ny congrès américain hanapina an'ilay ukrainiana ady zany ny vondrona européenne akoatrany sazy nomeny any Rosia de efa nandrotsaka vola amin'ny milliards d'euros ihany koa ka ny anao vivombola kely ety menanao de anao midohaka ery anao raha fantatry ny olona fa zava-dehibe anao ary ty ambarako raha fantatry ny olona fa zava-dehibe eritreretin'olona fa efa en état normal fa tsy transition tsy période transitoire tsony ny fitantanana an'le firenena de voalohany indrindra UPM io na $4 milliards ny tadiavina tamin'io na 8 na 9 na 10 na 15 milliards de bloquen'ilay bailleur traditionnel atsika zany Banque mondiale ny FMI ny Union européenne ny rehetrarehetra hatrany mibady ary nisy fanjakana hafa ihany koa velan'izay namatsy fa matory olo reo mitazana mbola misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany mbola misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany matory olo reo mitazana ka mifantoka amin'ny fanampiana aramaha olona aide humanitaire donc zany aide humanitaire zany resaka fahasalamana resaka fanabeazana fa ty am'le tena drafitra ngeza be hoe ity ny planao ato daholo ny infrastructure anao ity ny vision anao mikasika indrindra amin'ny resaka économie zao ny zavatra petrapetraka ao sintsisa tandrotandrona ny sehatra iraisam-pirenena afaka ny débloquer ny milliards de dollars na milliards d'euros azony ataony zany maninona mety isy teny sasany ka tsy mitovy le contexte so misy miantso koa tsika mbola atao anatin'le asa aloha mbola tsy miantso azafady raha mety mbola atao anaty anako de le contexte mety hoe tsy mitovy le izy satria mety misy antongeza be eo amina resaka tena tanjaka io ndray zany resaka puissance mondiale sy puissance économique politique sy ny rehetrarehetra zany mahatonga le focaliser ao Ukraine daholo ny firenena matanjaka rehetrarehetra satria manelingely Rosia mety marina zany fomba fijery zany anatin'ny géopolitique zany
satria raha resy ao Ukraine de efa areseny ny Amerikana sy ny vondrony Europiana io miaraka amin'ny OTAN. Efa manomboka anao sonia an'le OTAN, efa manomboka hitsofoka zala. Raha mandresy ao Ukraine de menjery Russie. Dikan'izay miova daholo zany ny orientation politique ny géopolitique eto ambonin'ny tany. De samy mijery ny intérêt ao anatin'ny ady, intérêt politique, intérêt économique surtout, mijery avy ty alavitra ty ny Chine. Tsika miaraka anatin'le BRICS ozy izy. BRICS zany le banky ombona n'ilay pays émergent. Brésil, Russie, Inde, China, Chine zany, South Africa, Sud-Af. De reo nefa tam'le hoe hanameloka ny Russie, nisy ny sabaka tam'reo, tam' décision raisiny, asa Sud-Africaine, i Brésil, ohatrohatran'izany. Fa tsy tonga de niendany. Satria mbola mijery tsara ny ametrahana ny tongotra. Anen'le favavety zany resahantsika zany. Ny Amerikana de mazava ny azy. Miady izy amin'ny tatsinanana. Le firaisana sovietika taloha io zany. Le hoetin'ny Poutine io zany. Ohatrohatr'izay fandehan'le raharaha. De mijery koa ato amin'ilay vondrony Europiana. Rehefa miresaka vondrony Europiana nge de Frantsay sy ny Alemana zany matanjaka ao de ny Anglisy. Ny Anglisy efa hafa iny, resaka Brexit iny. Ka matoa ny olona zany mandany vola ao, azon'ny olona andaniny vola ianao. Raha ohatra ka tena misy zavatra ilainy fa zao, mbola ty tsy haiko fa firy aty ianao, firy implant aty ianao, tsy mbola asa 50 implant ve anao sa firy implant ty misy anao. Ianao nefa de miteny fa ty aminao mason'izao tontolo zao. Raha ty aminao nandrotsaka miliara ny firenena vaventy rehetra sy ny bailleur traditionnel mba hafahana mamoaka an'le économie anao. Surtout raha ny tena izy ny firenena ny voaka tao anatina crise politique rehetrarehetra ny nomeny ny ary zay ny tao anatin'ny engagement feuille de route. Tokony nisy vola nomeny ny communauté internationale am'ireo firenena voaka tao anatina crise politique satria anisan'ny misy engagement ny communauté ihany. Fa tsika nge tsy nahazo an'le milliards de dollars tokony anjarantsika tao anatin'ilay hoe élection na sortie de crise de retour à l'ordre constitutionnel de misy vola tokony rarakopana. RDC iny nahazo an'izany tsika zany niteny fotsiny communauté hoe rupture an'le passé tamin'ny fitondrana HVM. Zay nge natonga an'le izy hoe tapaka le fifandraisan'le HVM sy le TGV. Kitaza hoe nandamy milliards de dollars le taty amin'ilay fanjakana teo aloha tamin'ny teteza mita nametraka an'le tato satria anisan'ny irairainy zany. Zareo moa mahafantatra an'izany satria budget ny campagne an'izany tsisy idiratsika. Fa tena nanao zareo satria natahotra an'le hoe olona va ty amin'ny Filomarika Ravalomanana nitafakatra. Iny koa moa zany taty aoriana tonga de mivadika be misy ny tonga de lasa tamin'ny Karmada. Le nitohanan'ny président Marika Ravalomanana. Bref, zavatra hafa iny. Revenons au mouton zay mivahiny zay. Fa ity zavatra ity zany rehefa resahantsika ty justsika hoe tsy mbola tafapetraka ao anatin'le fanjakana tadiaviny lay fa matsimboly iraisam-pireneny ty. Zay ny antony mahatonga an'izy ireo miteny apetrao tsara ny état de droit fa be loatra l'état de non droit. De rehefa miresaka an'izay de ny respect ana constitution zay voalohany indrindra. Io no natonga ny Union européenne nanakeny amin'ny ACC. Mahatonga ny mission rehetrarehetra mandeha miona force politique ny Union européenne rehefa aveo ovakiko ty anankiray ty. Satria misy recommandation miverina zany adevitra zany satria mitazana ary manara-maso ny zava-misy eto no vahiny. De miazakazaka le fitondram-panjakany andao aloha rangaha mba hamody aseho kely misy démocratie eto mandeha ny adevitra mody mandeha mifaneho-kevitra kely samihafa sisy fa ny démocratie tsy mipetraka tsy nahazo 13 mai hatramin'izao. Ny mpanohitra Kianjanambojatov navadika parka botanika. Zany zava-misy eto Madagasikara. Ka rehefa raisiny zay rehetrarehetra zay ao anatin'le tena mesure hitondrantsika an'le adevitra de ozytsika hoe kofina le fanjakana. Manidiny robinet sady manakenda koa ny communauté sy ny PTF. Tsy araka le vola tena fanome le fanjakana mieritreritra hoe zay nge efa zao zany totaly mbola azonay efa de 1 milliard sisisa. Fa tsy ohatran'ireny amina sortie de crise
retour à l'ordre constitutionnel, fanjakana any état normal, ny tsy vatsiny olona ny anao, ny PM anao, tsarotsika tsara mihitsiny. Ny DSRP, ny DCPE, nanao ajustement structurel tsika, nanao mapy, fa nisy vola nomen'ny bailleur de fonds. Hoe ity zany programme draftra hitondranay an'le Madagasikara. Ny anao le PM, telo taona sy tapa mbola tsisy mpanao combien? De mba tonga saina ihany am'zany a. Tsy le draftra tsy tiany olona. Fa le crédibilité an'ilay mpitondra fanjakana nyainga avy tany an'le élection, sy le mode de gouvernance hitatanany an'le firenena. De enondry zareo daholo satria aza adinoiny. Rehefa miasa amin'ny organisme international loatrin'io zany, tsy hoe ny vahiny daholy miasa ao. Nations Unies, Banque mondiale, ny Union européenne eto ny FMI eto sy ny sisa, misy malagasy ao. De rehefa manao déplacement filohan'ny république, rehefa misy fanapahan-kevitra raisina, de mahazo tatitra azory foana. Raha reo corps diplomatique, reo ambassadeur miasa eto amintsika reo sy reo consul sy ny rehetrarehetra reo. De mahazo foana ny tatitra hoe inona ny dikan'izany, de misy mandika teny. Ah bon? De mivory eny reo ny doyen corps diplomatique no mitarika an'ireo. De mahafantatra tsara reo hoe inona zany ny position antsika efa ty. Izy manaja ny souveraineté anao na fiandriananao. Tika ny rehefa miresaka fiandrianana, any amin'ny décision anao sy ny politique hitondranao amin'ny firenena. Kanefa fantany fa zao. Ianao koa milazy satria misy vola tadiavina amin'ny alalan'le aide zay hoentin'ireo communauté reo eto Madagasikara. De veritsika ty adevitra ty. Maninona ny tonga eto ny vondrony européenne? Tonga eto izy satria efa azony zareo daholo ny collectana information rehetrarehetra. De manao remise en cause miverina ny adevitra ny fifidianana 2018. De rehefa miverina ny adevitra ny fifidianana 2018, mazava ho azy, rak'izany, tsy mbola adevitra ny fifidianana 2023 ny resahandrareo. Fa hoe ao tsara ve le recommandation napetrakay alohan'ny alanay teto Madagasikara. Satria ny taky fitoniany zahay ny ala teto ary namatsy an'iny fifidianana 2018 iny. Élection 2018 nge élection présidentielle anticipée. Nisy gouvernement de consensus de nahazo stabilité tsika. De lasa ry zareo plie bagage ny mpanaramaso okery. Nisy zavatra nanahirana ihany tamin'ireo fozy ny président Marc Ravalomanana nampandefitra ny ampo zay nijery malagasy. Hoy président Rive Rakoto vao, isika président Marc Ravalomanana niaraka nandefitra tao anatin'izao raha izao fa tsy azo tsikekena kosa tamin'ny fiaonana tamin'ny ACC zany. Ny mbola anohizana an'izany zavatra tsy mety rehetrarehetra zany. Nisy fandeferan'olona marobe tao anatin'izany. Ny candidat sy ny acteur politique indrindra. Satria fantatr'olona ny zavatra nitranga. De tonga eto amin'izay ny volony européenne. De ity angambana mba hanaovantsika an'ilay hoe hitondrantsika an'le pistana réflexion. Tamin'ity herinandro ity, nandeha ny fiaonana, tamin'ny faran'ny herinandro moa tamin'ny herinandro any, fiaonan'ny ACC, tamin'ireo candidat sy acteur politique, société civile. De izy mandeha mitety faritra io ny ACC. Misy dikany zany fa tsy mandehandeha ho azy ny ACC. Eo amin'ny adevitra politika tsy zavatra mandehandeha ho azy zany fotsiny. Misy mipartiana recommandation ve eto ny ACC amin'izany ataon'izany. Ary misy pression ve quelque part any ambadiana mahatonga ny ACC manao déplacement. Raha izay. Faharoa, maninona ny rehetra no miantso amin'izao fotoan'izao isy ny fifidianana madio. De tonga ny volony européenne manaramaso de miconsulter amin'ny force politique rehetrarehetra sy ny institution hatramin'ny société civile. Ary hatramin'ny omalo ny katolika nanao teny amin'ny aropa mbola mitora sy diso resaka intégrité électorale. Zany izy io de mametraka souci daholo ny rehetrarehetra ary efa misy force politique maromaro mitambatra ihany koa nitaky zavatra hoe tsy milamy io fifidianana io. Dikan'izay zany. Ho raharaha io. De ho vakitsika ty. Ndinenky aza mbola tsona aloha fa mbola miasa ako. Atao anatin'ity telefone ty raha mety Ho vakitsika ty le nalefako teo faly satria misy information politique ihany ny
ny MTS ty manko mahafitana zavatra ty ny MTS ty zany ao io izy io aksankely fotsiny vetivety ya 2 heures zay mbola teo amin'ny adiny roa teo nandefasa ny pejan'Andriamatora Roland Ratsiraka 2022 antia vaovao ty ozy izy fa ny zavatra isy tombontsika an'ity le hevitry ny communauté internationale mihitsy amin'ny alalan'ny hevitry ny Union européenne moa zany azafady fivoriana huis clos mikatotrano zany niaran'ny MTS ny vondrona européenne fitina misiraka avy amin'ny vondrona européenne no eto Madagasikara ankehitriny mba iona am'ireo mpisehatra sangany ara-politika manoloana ny fikarakarana fifidianana amin'ny 2023 zay aloha zany ray fa mbola miverina le 2018 nandefa ireto afatra ireto ny solombamboaka Roland Ratsiraka sy ny ekipany etsika ilazana zany fa misy adevitra iombonana ao anatin'izao fifidianana zao ao anatin'izany ohatra de hoe ilaina ny code électoral unique vaovao sekeny rehetra niza ny fitondrana eo ho fampianana fifidianana pitoniana sy maritra de hoe faharoa fahalalana maneho hevitra sy miaona amin'ny vahoaka nambara ihany koa no mba ahafahany fahitalavitra sasana toy ny Real TV, ABC mandeha amin'ny Canal Plus ary mba ho afaka hanomana fivoriana akahalalana ny tsiraray. Fahatelo, ny CENI toy ny tamin'ny 2018 de tokony handray anjara amin'ny CENI ny antoko politika ho antoko ny fifidianana mangarahara sy tsy miandana. De tokony faefatra ozy izy hitarina ny feptaona fampilezakevitra mba hanana ny candidat rehetra fotoana hionany amin'ny vahoaka manerana ny lafivalonyosy. De fahadimy de hoe toy ny fanao eran-tany ho an'ny candidat nahazo vato-metra ny 5 isanjato fa tsy ny 10 isanjato ankehitriny de tokony averina ny antobolan'izy ireo amin'ny fifidianana. De hoe nisy loha-hevitra maro samihafa resana. Tsika resana amin'izany zany de hoe misy le consultation mandeha ataon'le votiny européenne. De samy mitondra ny sosikevitra eo ny rehetra fa ny zava-dehibe ao anatin'izao de misy souci le élection avy eo. Ny vondrona européenne nefa mametraka mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe misy recommandation nataon'ny fanjakana ve de raha tsy diso ny fahafantarako azy amin'ity androany ity tokony hiresaka ny vokatra zay antondeha an'izay ny vondrona européenne. De voalohany indrindra ao anatin'ny zavatra ho resahany de hoe ahoana ny fijeriny amin'ireo recommandation amina teboka maromaro napetraka izy ireo. Nitaterahany fitondram-panjakana ve zany? Akoatran'izay de hoe inona no zavatra nitakin'ireo force politika nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ireo force politika de ino zao sombony anankiray. De tsika efa nitantara fa nisy antoko politika maromaro ihany koa nitambatra nilaza ny heviny. De tsika efa niteny teto miantso dinika nasionaly concertation nationaly ny antokotika Madagasikara. De zany ahoana nazona code électoral unique ohatra tsy maintsy dinika nasionaly zany concertation nationale. Ny vondrona panorama efa niantso an'izany, ny ASVM efa niteny an'izany, ny otrikafo, ny FLN efa niantso an'izany, ny société civile ary ho avy eo raha wily rehefa avy eo efa niantso an'izany hoe tsisy akoatran'izany io. Zany rehetrarehetra zany tsika resana ao anatin'le izy hoe sahirana le fitondram-panjakana. Tratra ny tir croisé fomba fiteniko ty tir croisé attaque combiné. Bloqué eto sy eroa le lalana de asehony fotsiny le hoe tsy maintsy manao an'le mokondohany izy na inona zavatra hitranga eo na ho atao le dinika nasionaly na tsy maintsy hiditra anatina code électoral amboarintsika. Atsika aloha tsy voatery hoe code électoral fa loi électoral dikan'izay manodidina ny tontolo mpifidianana rehetrarehetra zany cadre juridique manodidina ny fifidianana. Hatrany amin'ilay composition n'ilay institution ACC sy ny CENI sy ny fomba hametrahana an'izy ireo satria adevitra lehibe zany hitsara fifidianana. Satria io fitsarana ny fifidianana tamin'ny 2018 io sy ny endriky ny lisy mpifidianana sy ny rehetrarehetra no problème. Zay le tiantsika resahana. Tsy code électoral ihany fa ity lisy mpifidianana ity mila vahany io doublon io. Mba tsy ino mbola hanjaka ny fifidianana ho avy eo. Marisarisa le fanjakana manao refonte totale. Zay nge zao de efa problème. Tsy afaka mamoaka décret miantso amin'ny anaovana an'izay refonte totale zay. Tsy midébloquer moyen ho mena CENI anaovana an'izany. De midikodiny eo amin'ny rally eo CENI révision annuelle ny liste électorale. Ka
na tiana na tsy tiana dia manahirana ary ny impactan'izany mampilisatra ny raharaha. De zao fietsika ataon'ny fitondrana amin'ny alalan'ny antoko TGV zao de manamarika fa efa manao pré-campagne ary matahotra fa diranovana ny fitondram-panjakana ny TGV sy ny RD. Matahotra fa diranovana miendrika fifidianana ho avy eo de mangaladia de manararoatra ny tsify sy ny lalàna mifehan'izany pré-campagne zany de mampifangaro ny fitantanan-draharam-panjakana amin'ny fitantanana antoko. Io fiatsika rehetrarehetra tao amin'ny filohan'ny repoblika io de manamarika an'izany. De tsy afa-po tamin'ny 10 Mai teo tany aparafara vola fa lasa indray rapitso mbola nomana n'ity zavatra ity any Ambatondrazaka. De mba jerevo anie ny en-tête logo an'le TGV, couleur TGV, de ao ny secrétaire national, ao ny sénateur, ao ny solombavamboaka ao anatin'le faritra loatra mangoro de io le gouverneur amin'ny faritra loatra mangoro. Dikan'izany le gouverneur zany de irakiraka ara-politika zay efa tsy nanaja lalàna raha teo nanitsaka lalam-pandroany na ary takina mihitsy ny andravana azy amin'ty ACC am'izao ty raha ohatra ka miteny le ACC hoe tena vonjy maika io fa tsy normal de tokony ravana zany io. Izy mivandravandra be ato hoe TGV. Donc ny asa rehetrarehetra taony zany any amin'ny faritra any de asan'ny antoko fa tsy asam-bahoaka. Irakiraky ny filosin'ny TGV zany le gouverneur rehetra. Zany de efa tsy mampisy ny égalité des chances na samy candidat zany. Satria mifangaro eo le volam-panjakana ho amin'ny fitantanana lanilay fampandehanana an'le atoko. De io jerevantsika tsara. Zay mikasika an'le gouverneur. De hoe manasa mpiatrika sy mipanohana ny filohan'ny Rajoelina. De etsy le sarin'le SN, vice-présidentan'ny assemblée, de ato le sarin'le président ho an'ny mpanohana ny filoha. Dikan'izany anie zany avoaka tsikelikely le imazin'le président, candidat zany le président. Avec couleur orange am'le sary. Na de tsy tokony ary ho lokoina ao anatin'ity afisy ity satria tokony hipetraka amin'ny maray aman-dreny malagasy azy zay tsoko tsy manana tsy tokony hisy appartenance politika ho finy le filohan'ny repoblika intsony. Ny texte no milaza an'izany constitution fa tsy isika mamorona de ampidirina ao anatin'le izy. Anotrana ozy izy samy voninahitra ny bonane de ohatran'izay nge le tany enaniny le tany Dego bonane nge le tany Dego nanerena amin'ny miara sy ny rehetrarehetra ho tonga aty amin'ny mois de mai anao mbola manao bonane foana. De ity le mampimeo anatin'le revy sady redynamisation ny TGV aloatra mangoro odoye ngamba malala redynamisation ny antoko tiako Madagasikara no mivoy an'izany redynamisation zany fameloma maso. Ary rehefa nisafidy an'izany anaran'izany ny antoko tiako Madagasikara de misy foto-kevy be resahana ao anatin'izany redynamisation zany. Raha nareo zao ny antanina inona moa ty redynamisation ty tsy hainy ny dikan'izany. Fa ho an'ny antoko tiako Madagasikara misy dikan'izany redynamisation zany. Formation, fampihavanana amin'ny endriny rehetra aminatin'ny antoko amin'ireo teo aloha sy mpikambana vaovao, fanomezana aina an'ireo mpikambana vaovao, fanomezam-baovao, fanomezana karatra, fanomezana badja, fanamboarana ny endriky ny birao hitatana ny antoko ty menenivon'ny faritra, distrika, commune, fokotany. Maro be ny esprit le redynamisation ho an'ny antoko ty. Fa reto mangalatahaka inona zao ny redynamisation mba hain'le TGV am'izany. De naninona raha mba nitady voambolana hafa fa tsy maintsy nanao redynamisation. De ohatrinona zao ny déplacement lany am'izao. De mbola tsy afa-po asa inona ny impact politika an'le tany aparafara vola. Ne mbola tsy nety tsara iny
ohatra mbola hoayaka betsika fa ohatran'izao mbola tokony rectifiena mila micorriger kely tirotsika fa ohatran'izao bon navita koa le SN anankiray tany deko mietsika koa ny SN anankiray de mety etsika koa le SN mazagna de SN ny fianaratsoa ainsi de suite fa zao mifakaiza koa zao am'le zavatra nataony ny interméra-pirenena tany fianaratsoa le hoe stabilité an'le régime ke tonga hatrany amin'ny gouvernement PM niaraka amin'ny député zany ange fa tena fantsahana lalàna daholo zany rehetrarehetra zany de zany mivakitsika batsilana amina fandariny ohatr' zao mba ho fantatry ny rehetra hoe misy zavatra tsy milaminy ty revy ty tia zany efa manao pré-campagne reto olo reto ka raha mandeha zany président Marc Ravalomanana araka ny fitakiany vaoka mba tsy dio zay dada raha mba mandeha midina eny an-tsena izy raha ohatra izy ka manao redynamisation ohatra ny natao tany Tomasina ohatra ny natao tany Moramanga ohatra ny natao tany Morondava ohatra ny fitsidian'ny Trabona tany Mananjary sorateona rehetra nalehany de oka kosa aloha tsy asiana le fisakanana eny amin'ny lalana fa aleo alalaka ny fivezivezena libre de circuler ny texte no milaza an'izany lalam-panorenana fa tsy hoe nareo malalaka manao zay tianareo atao amin'ny fampiasana ny gouverneur ny STD service territorial déconcentré any amin'ny faritra sy ny district ny CTD amin'ny alalan'ny olom-boafidy ny député sy ny maire ary amin'ny fampifangaroana ny volam-panjakana sy ny raha rehetrarehetra amin'ny antoko de ny hafa tsy menareo chance mba hahafahany koa mba mitafa amin'ny vahoaka na mitafa amin'ny pikatrokana samy manana pikatrokany na ny TGV na ny antoko-tiako Madagasikara fa maninona no sakanany eny amin'ny lalana fa maninona ny asiana mpitandro filaminana isaky ny mamory olona ny antoko-tiako Madagasikara ohatra ny teny Maiva tanàna tonga ny an-dakozia mihitsy ny mpitandro filaminana tany Morondava efa ary amin'ny 4 kilometra miala ny tanàna ary mbola reo eny fa mibahany eo le mpitandro filaminana teny Mangamila any am'izay rehetra nale any Tomasina moa de netiny dadana andeha 10 kilometatra mahery ry zala valaka ihany ny efa rano mitsapa ny dada ke veriny efa soa any zokizoky olona ve sa hoe efa vokivoky taona de veriny fa mahadiny tongotra iny mahadiny iny ohatran'izay le izy ka zany rehetrarehetra zany mila etondrana adevitra zay le resahantsika hoe ho an'ny acteur politika rehetrarehetra no mila mihaino mandray andraikitra am'izao fa efa lasa mangala dia mangala-pinana le fitondram-panjakana fa tsy mahandry ny 2023 satria fatana fampiritana vitesy izy fatana fa bloqué izy déçu amin'ny vahoaka sy ny rehetrarehetra de mitady angle izy ahafahany manarina an'izay de mamorona fitokana ny etseroa zay tsy makaiza loatra izy ary le vola lanina n'le fitokanana raha mibetsaka mihoatra n'le vola lany amin'le fanamboarana asa amin'ny vangaindrano any tsy haiko iny misy miparitaka any sa resaka toilette izy zay any vangaindrano any ohatran'izany miazakazaka ampiseho fa ny tiany atongavanao anatin'izay de hoe ahoana nafahantsika mamory olona donc efa mahazo fampelezan-kevitra izy melony fotoana de ny hafa ny rarany tsy hanao an'izany isika ny tsy avelana andeha amin'ny canal saty andeha amin'ny parabole andeha amin'ny SATSAIMS ary zany mbola takitsika avereno am'izany ny MBS raha mieritreritra nareo fa malalaka Madagasikara amin'ny fanio-kevitra aleo iverina manana zo azo vaovao koa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any ary zay le nitolomanareo tany amin'ny taona 2022 resaka 13 mai ny resahantsika amin'ny vahoaka ny fahefana hoy ianareo ny vahoaka ny tompony fahefana ary mamerina zany aty amin'ny vahoaka tsy isy demokrasia tsy isy ny fahalalahana izao vao maika loza sadiko ny RSF ny Reporters sans frontières ny teny an'le hoe 98 sur 180 pays ny larana misy à Madagasikara
miempotra tanteraka io moa efa hita daholo miempotra amin'ny fahantrana miempotra ry amin'ny resaka banque mondiale miresaka ry amin'ny fahalalahany fanaovan-gazety miresaka ry amin'ny fahantrana miresaka ry amin'ny corruption miempotra quand même c'est trop le zavatra ao anatin'izany raha zany de mba inona zany zao nigaineny le coup d'état 2009 inona no nigaineny ilay a nitondrana vatapaty teny amin'ny 13 mai de alefatsika ty orona tsara ty 13 mai 72 zao fin'le fanjakana ny olona tsy afaka maneho hevitra fa neto foana ny 72 neto foana ny 13 mai hatramin'izay teo Analakely sy teo Ambojatovo tamin'ny 72 anie de efa nampiasainy io kianjana Ambojatovo io zaridaina amin'ny fitokonana io zay ny anaran'io tamin'izany de nampiasainy rehetra io ny teo ny SFFF ny tolona teo ny 91 nandalo teo ny FNAE ny syndicat rehetrarehetra ary teo ny fanjakana ngiabe ny tanàna 2008 nitokana kianja ny demokrasia fa rehefa izy amin'izay ny ao nidiny le kianja raha izay tsy azo anaovana fihetsiketsehany amin'ny kianja ny 13 mai de aloha mba jerentsika hoe ity orona tsara ty mba zava-dehibe ny afantaran'ny tanora ana ny lalany na tonga n'izany 17 mai zay vonina ve faly ay okr ndao ay miandry kely mandamina zany ny teknisiantsika satria tsika te apita tantara te apita tantara tsika satria misy mamatika an'le adevitra ary le teo amin'ny 13 mai tamin'ny 2009 ao okr zao ny teny Ngarajoelina tamin'izany amivoaka amin'ny fahefana nalalaka izy ny aneho hevitra teo amin'ny 13 mai de zao ny nambarany tamin'izany ho alefatsika le izy fahefam-bahoaka ny tiany resahana amin'izany ary nitaritolona teo izy de notsika ny teniny malalaka izy tamin'ny faneho-kevina lazainy fa tsisy demokrasia teto lazainy fa potika amin'ny firenena mantra amin'ny vahoaka aiza ho aiza ny zava-misy amin'ny tamin'izany sy amin'izao fotoana zao enotsika nge ny fetsiny sy ny teniny teo amin'ny 13 mai C'est pas du tout un coup d'état que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. Aloloha averina kely ohatra maika loatra fa mbola misy tsy naheno enotsika tsara any vahoaka amin'ny fahefana de izy maka amin'ny fahefana de izy mamy any amin'ny fahefana amin'ny olona zay omen'ny fahefana zay ny teneniny tamin'izany satria nety amin'ny fa hangalatra fahefana ely am-penatanan'ny olona izy 2009 anongam-panjakana de mety am'le kianja ny 13 mai mety am'lay hoe mitondra vahoaka an-dalambe tamin'izany fa rehefa izy no mitondra amin'izao fotoana zao tsy mety amin'izany na de mihoatra lavitra am'le fahampitena zay lazainy fahitany tamin'izany ary ny zava-misy amin'izao fotoana zao aloha averintsika kely ihany ny tena izy tamin'ity manko miboklena de miverimerina de eny tsara fa tsy problème zany alefa soara C'est pas du tout un coup d'état que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. C'est pas du tout un coup d'état que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. C'est pas du tout un coup d'état que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. C'est pas du tout un coup d'état que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. Lazainy fa tsy fanonganam-panjakana iny tamin'ny 2010 iny fa fahefam-bahoaka hony de mivahoaka amin'ny tompon'ny fahefana de mivahoaka amin'ny maka amin'ny fahefana ary mamean'ny olona zay tiany omena amin'ny fahefana zay ny tiany resahana tamin'iny donc azon'ny olona atao zany raha azonao natao zany tamin'ny fotoan'andro
zay ny teneniny tsy zay rehetra midiny eo amin'ny kantsa ny 13 io de eritreretinao anonga-panjakana daholy grève na taxi samborony ery akorondrano Clémence atteinte à la sûreté intérieure de l'État anao taritra ny solombavamboaka ny texte no miresaka an'izany mandeha any amin'ny district hafa le solombavamboaka natao hoe lazaina fa inona ny ataon'ny solombavamboaka tsy voafidy tany amin'ny district tany eto ary tsy vita ny taritra manao taritra etrinay tsy mena an'le kianjana analakely le solombavamboaka sakanana mihitsy ny tsy avela hiditra teo analakely matahotra miteny le zon'ny mpanjifa mba tsy rariny eka raha ngaty fa tena miakatra le vidim-piainana aleo mba hitenitsika ndao eo analakely amin'ny afatra amin'ny fitondram-panjakana tsy mahazo makeo nareo aterina tranona taxi be ny sasany zany no fampirorona mahazo eto Madagasikara zay rehetra mieritreritra fa mba manan-kevitra mba mampiasa n'le fahefana amin'le fahefam-bahoaka poretina inona nahazo amin'ny biary nirina Marcela nanao fanambarana teo amin'ny 13 mai teo nge biary tsy izy ty mila midina tsehatra amin'ny vahoaka zay paf samborona teny amin'ny mosquée Palestine teria 67 hectares any izy hatramin'izao tsisy fahalalana anie zany zany ny zava-misy eto Madagasikara ka raha vatatrao fa tsy coup d'état nataonao na de coup d'état fa fahefam-bahoaka koa article 5 ny constitution nge zany la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir ka maninona ny nataonao tam'izany fa maninona tsy afaka ataon'ny hafa mampalahelo le izy fa tonga de fatatsika hoe misy tena fatahorana politika tena matahotra misy le fanjakana amin'le fihetsika rehetrarehetra mandeha am'izao ary io kosa aloha ao anatin'izao vahoaka leo kivy sorena zao indray mandeha tsy miveriny io de fatany zany satria efa manomboka miakatra le tension crise na rano crise na jiro crise sakafo crise karama crise na indemnité de manetsiketsina kely etsiny ataon'le fanjakana sepitra ny izy io sepitra ho an'ny mpahay raha misy architecte politique any zany manao construction zao de mahita mihitsiny hoe io vita io satria zao zavatra kely tsy napozina nge na point 72 resaka fitantanana amin'ny tanila eo amin'ny sampianatra ho dokotera tery amin'ny université tery akatso sy ny tetsy be filatanana sasany alefa any ambanivohatra ny sasany alefa any andrenivohitra resaka fanagasiana fa nanao randra-tarihany iny tonga hatrany ampiasam-panjakana nakany syndicat bref po le président Tsiranana zay niezaka nanao zavatra teto amin'ny firenena ary tena nanao ary candidat unique tamin'ny 72 lany 99% 99% fa tsy nahatazona azy rehefa nitrotra le vahoaka niezaka nandama ary ministre Laurent Boutikeky ministre ny resaka aina sy ny relation niezaka nanao zay ho afa ny taty am'ry Joas Barthélemy nanao fandaminana fa zay rehefa décidé io vahoaka io tsy miveriny io katikata raha tsy misy marsa rery io camion tsisy marsa rery io engin tsy misy marsa rery io any praf 99% président Tsiranana 91 élection 89 fampitady président manandafy piasa nam mafinaritra ny rangahy iny fomba nitaizany iny rangahy iny sy ny MFM ny fomba fanaovana politika loza expert mapika même tena nanao fandalinana fa ny affronté ny président Didier Ratsiraka fa paf vita amin'ny président Didier Ratsiraka sy ny Antokarema nazo Maronis fa mipoka ny 90 préparation 91
président Zafy Albert nahazo ny vatiny vahoaka tao anatin' zany grève ny 81 zany tamin'ny alalan'ny Hervelona Rasalama satria moa mialohan'iny avoloha iny de nizara roa ny Hervelona de nisy ny Hervelona Rabe Hervelona Hervelona Madagasikara ny MFM mantao de nisy ny Hervelona Rasalama fa rehefa tafiakatra taty amin'ny 92 ny président Zafy Albert tamin'ny fifidianana azo maro anisa ny solombavamboaka nitsangana ny UNDD azo maro anisa hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny commune tao koa nisy le géométrie variable atao amin'ny assemblée nationale gouvernement anazy fa niady ny gouvernement samy manana ny elany tamin'izany raha kody vahiny sy raha hery manjato nanana ny elany koa hoe iza miaraka am'ty ay ry Sarla Clément Séverin taty amin'ny ekipany any Rabe Lazaldine taty amin'ny ekipany any Rianna taty olona nitondra daholo zany resako atsika zany ary olona mba niezaka nanao tamin'ity fireneny ty mame voninahitra n'ireny olona ireny tsika ringamo sara zafindra miandra filohan'ny akoro parti politique zany resako zany fa rehefa mipoka nampangotragotraka azy tao ny SFFF fa teo Ambojatovo tao Blandaire Zafy Manjato tao Hervelona Ramanatsoa tao Laingsa Zirmaira Kotondrainy tao Pety izany tsy voatonoko anatin'izany Sarla Ranavela José André Nelson Isaka Sabotsy ny fianona teo Ambojatovo niovan'ny politika tonga ny empêchement nahazo maro anisa nefa président Zafy Albert ary natanjaka ny Hervelona telo taona monja nahazo maro anisa tao amin'ny assemblée nationale fa maro anisa nanala azy ary ny vahoaka nanoana azy teny amin'ny kianjany 13 May tonga terehany ny SFFF nivery ny président Ratsiraka rehefa nivery ny président Ratsiraka 96 fitsenana makotrokotroka fandroana le fitsenana voalohany tamin'izy ministre ny raharambahiny ary le fitsenana faharoa tamin'izy 91 taorina le exilé politika rehefa nivery ny président Ratsiraka natao ny fifidianana na nisy an'ny affaire diso na nisy ny filaharam-be samihafa grève nandritry ny 7 volana teo amin'ny kianjany 13 May ny olona nanala ny président Ratsiraka ny namerina azy 96-97 nahazo maro anisa ary nametraka constitution vaovao 98 ny Antokarema nametraka ny autonomie de province na province autonome petraka ny gouverneur enina isaky ny faritany petraka ny conseil régional nahazo maro anisa taty amin'ny assemblée nationale petraka ny gouvernement vaovao ny tarihan'ny Pascal Rakotomanga taorin'ny élection législative mipetraka ny gouvernement tany taty Andrenarivo nandeha mifametrahana ny antelomeran-doolona président Rakotomanga nanao ireny président nahazo maro anisa fa sao ino ny rivotra 2001 niditra 2002 rapport de force io nanangana fitondrana ny tato ny andana ny tato ny ankilana KMMR sy ny KMDR samy ziriziry tamin'ny résultat resin'ny équipe ny président Ratsiraka zay le rapport de force crise post électorale zany nisy vahoaka teo io ny fantatsika ny zavatra nitranga 2009 diabolisena le président Marc Ravalomanana ary nanaovana campagne na dénigrement mihitsy amina resaka tany sy resaka monopolisation de nahetsika le vahoaka sy le tafika de iny zavatra nitranga tamin'ny 2009 iny 2018 dikan'izany rehetrarehetra zany ny ohatra tsotra raisitsika de otsika hoe sao ianao mieritreritra fa eo an-tananao daholo ny institution sy ny maro anisa ny vola sy ny fahefana makany amin'ny STD sy ny CTD
ny administration politique, ny administration publique sintsisa de eo ianao de tsisy anongotra eo de ampiasainao ohatra mitandro filaminana ny rafi-pitsarana sinsisa ampitahoranao zay mihetsika ny tantara zay nresahako zay tantara zay nresahako zay nanana maro anisa fa rehefa tonga anatin'le saina hoe non ça suffit misy mihetsika eo na de tsy tokony zay ara fa misy tanana ihany koa taty ambadika ny communauté na firenena hafa nanoana an'izay hetsika zay io koa mbola mila saina tsara ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de zay lasa le izy zay le tenentsika foana hoe tsy voasamba ny reto olo reto akory ny anovana hitondra formule vaovao sy pratika politika vaovao na méthodologie vaovao amina resaka démocratie sy resaka soulèvement na mouvement populaire tsy reto fanjakany reto zany ka anana pratika hafa sy formule hafa mihitsiny fa rehefa tonga amin'ny fotoana zay tokony etsehany io tsy voatananao de mba manokatra ny sain'le vahoaka malagasy ihany manokatra ny sain'le mpitondra ihany indrindrandrindra ny resantsika am'izany le mpitondra ny tantara no miresaka am'izany ny tantara no mitsara an'izany 13 mai androany ahafahantsika mamitana n'izany zavatra rehetrarehetra de ty misy orona tsara foy ny olana kely fotsiny ray de ho atsika le mieno any tokantrano amy radio de tsy maheno feo tsika zany am'le commentaire zany tsisy commentaire izy fa feokira fa ao amin'le mijery amy télé sy ny Facebook sy ny YouTube de mahita ny ty orona tsara foy ity zany inona ny ambiance 72 be da be manko ny zavatra mbola ho resantsika rehefa aveo fa ho alefatsika aloha ty sary ty mba ahitantsika ny hoe ohatrohatran'izao ry rakizy ry tanora ankehitriny 10 taona lasa zay zany 13 mai 72 zany na ninona natao hoe kianjany 13 mai io analakely io satria teo mipoka ny ady fa ny alohan'ny 13 mai iny nge taty amin'ny volana janoary febroary mars indrindrandrindra avril volana mai no nafana ny raharaha ka nanotenenina re miverina mianatra dôle miverina miasa mpiasa tsy napetsika zany fa vo mainka any maro tonga hatrany alarobia mpianatra ny mpitokona ny samboriny izy efa jato na lefa tany nosy lava fa vo mainka nangotraka pimanten'le fanjakana tam'izany le tolona vo mainka nangotraka mipoka ny 13 mai raisiny ohatrany ero tena tonga de tsetsina Tananarivo amanetsiny nandray an'izy efa jato tamin'ny fiarana mahidina manokana vany nosy lava tantara zany 13 mai 72 amapolo mahery maty ary misy polisy maromaro FRS tam'izany zay tao anatin'ny lapan'ny tanàna no niezaka zany ny sakana andreo ampitokana tam'izany fotoanandro zany fa nisy faika ho fiakarana tany andafy avaratra zay lapan'ny prime ministre zay nieritreretiny ny mpitokana natao fa efa nanomboka any an-dany moa fa andro filaminana zany tety amin'ny mpitokana de nisy mesazy avany amin'ny chef d'état-major général Ramanatsoa aza miakatra aty fa mijanona any fa ho avy any fa natolotry ny président anko ny fahefana feno plein pouvoir fa mijanona efa voatsara zany mijanona teriakianja ny mpitolona de nanao fanambarana teny anosy tao amin'ny radio pirenena ny général Ramanatsoa quelques jours tao aorianan'izay satria mbola teo ihany président Tsirana zany na de plein pouvoir ary général Ramanatsoa mbola flou ihany izy fa tena taorianan'izay tanteraka andro vitivitsy satria ny mafy le tolona ohatry mbola tsy nety fa takina mihitsy ny fialan'ny président Tsirana dia nametra-pialana président Tsirana vokatra ny rehetrarehetra zany raha vateo ny fahefany ny antoko PSD tam'izany fotoanandro zany de arahantsika ty oronan-tsary ty ara
sotra iny ny sary a zay nalefatsika zany sady mba manaroatra misotrankely fotsiny zany ao anatin'izay miandra ny tonton Raoul tsika kanefa raha ny vaovao azo izy moa mampitarika na fikambanana sivily azy de mbola misy atidy manandraikitra zany satria nisy plaidoyer an-javatra maromaro zay mbola nandehanana mitety andreo toerana samihafa de mbola ao anatin'ny fahatarany raha ohatra moa tratsa ny fotoana nefa zao efa somary efa tombotra de atombotra ny fotoana dia raisitsika izy satria anisany société civile zay miasa be ny fivato am'izao fotoana zao raha toka tsy tratrany kosa tsy mampanina antsika fa hoentsika amin'ny fotoana manaraka zany fa ity zava-misy anankiray ity horesantsika vetivety angambany ao anatin'izay adevitra zay anakatontsika iny ny tantarany 13 mai iny anjarany rehetra no mitsakotsako mandinika zany mikasika an'izay adevitra zay fa resaka kinapisitsika rehefa aveo ahafahany namana teknisianina manomana zany satria misy zavatra vakitsika rehefa aveo zany ny tantara zany no tokony ho fantatry ny rehetra hoe inona ny zavatra ngianetsika inona ny zavatra naritsika vokatra endriky ny tolona zay tolona politika na tolona sosialy mivadika tolona politika na mety fihetseham-bahoaka tsotro zao na mety ady hevitra ara-pifidianana sisy tsy mampanina zay fomba iresahana azy zay fomba iantsona azy fa tsika resahana fotsiny de ny amin'ny hoe mila mahay maka lesona ny tantarany rehetra ary manomboka mpitondra io manomboka amin'ny mpitondra io ny tolony 72 naharava ny repoblika fahalohany ny sy ny repoblika faharoa satria mbola nepita taorinan'ny général Ramanatsoa nepita tety amin'ny colonel Ratsimandrava ny fahefana ny zavatra antranginy fatatsika 75 niditra taty amin'ny directoire militaire rehefa tonga taty amin'ny directoire militaire dia ny safidy anandriamatody de Ratsiraka itarika azy de taty amin'ny 76 président Ratsiraka ny teny taminy hoe hoentiko manaraka am'izay ity resaka boky mena ity de nivadika taty amin'ny deuxième république tsika
ny tolony 91 no namadika ny deuxième république ho troisième république. Ny tolony 2009 no namadika ny troisième république nakaty amin'ny quatrième république. Fa ho an'ny mpitondra zany de hoe inona ny lesona? Tsisy dika ny fahefanao io, tsisy dika ny volanao io, tsisy dika ny voninahitranao io, ary tsisy dika ny fanananao maro anisa rehefa tonga ao amin'le fazany ny acceptation le vahoaka ary manakaiky am'izay tsy fanekena zay tsony de manapa-kevitra izy. Tantara teto ambonin'ny tany no namaritra an'izany fa naka ohatra akaiky ny zava-misy androantsika am'le 50 taona lasa eto Madagasikara. Raha misy zany fanjakana tena tokony nahazo lesona be indrindra ary tena tokony tsara fitantanana de ty fanjakana ty satria ny histoiran'ny premier, deuxième, troisième république teo an-tanana. Ny histoiran'ny fandimby rehetra, ny lesona nitranga vokatry ny nationalisation sy ny privatisation teo an-tanana. Ny fikarohana rehetra nataon'ny manam-pahaizana momba amin'ny Madagasikara amin'ny arena ambanin'ny tany, ny arena anaty ranomasina, ny arena voajanahary de efa teo amin'ny tanana zao fitondrana zao ary azony exploitena satria tsy mandany vola mbola anakarama manam-pahaizana hafa satria efa misy base de données azo esana le fitondram-panjakana ary manana vahoaka afaka amokatra satria 27 millions d'habitants am'izao fotoana zao. Fa zany opportunité rehetrarehetra zany tsy hain'le mpitondra fanjakana no mitrandraka azy, tsy hain'le mpitondra fanjakana no manodina azy ho tonga vokatra makaty anivon'le vahoaka satria efa mba niena zany le asana. Ohatra ny raisitsika fantatra ny recherche natao ohatra am'izay fa misy pétrole eto Madagasikara nanomboka tany fotoana ny fanjanahantany hita amin'ny frantsay io ary resahako matetika foana fa ny secret mine eto Madagasikara teo ampelatana amin'ny frantsay. Ka raha teo tena ampelatana zareo le izy de fantany hoe taizany efa nametrahany manam-pahaizana ny tily géologue sy ny sisa zay manam-pahaizana rehetrarehetra mijery ny areny Madagasikara ary zay ny tsy amitsorany zareo amin'ny Madagasikara satria misy ressource zay tsy hitany amin'ny firenena hafa fa eto Madagasikara misy azy. De nandeha reny adevitra rehetrarehetra reny fa rehefa azo ny fahaleovan-tena de nanomboka nampiasainy zay données rehetrarehetra zay de nampiasa manam-pahaizana malagasy ihany koa tsika niaraka amin'ny manam-pahaizana vahiny de fantatra tsy miroro be milanga aiza koa maro be retoerana zay hoe firy ny réserve ao zao zany. Tika zay zany le fanjakana zany efa tsy mandany fotoana tsony nde hanao resaka fanadiadiana sy fandalinana polo taonany am'le misy vesatsy fa efa nisy voka-pikarohana maro be teo an-tanany de mitady hevitra sisy izy ny ahafahana mamokatra an'izany ary mamadika zany ho harena lehibe hahafahana mampiroborobo ny tontolo ara-toekarena ka isin'ny zay hoe fitsinjarana ny arena isaparitra zay mba hisy vola iodina atao anatin'lay tany ben'ny Madagasikara. Pétrole zay resantsika zay asika resahana ohatran'izany ny volamena, asika resahana ohatran'izany ny safira sy ny sisa fa betsaka ny azontsika resahana ary vola mipetraka sy vola miodina ho an'le Madagasikara zany rehetrarehetra zany fa tsy hainy mi-exploiter azy ary na hainy aza tsy mampirevi an'le malagasy izy ary tsy mijery an'le tombontsoa an'le malagasy fa mbola izy aloha ny jerevana
zay izy vao mijery an'lay partenaire miaraka aminy aloha azony an'lay a dipaka sy ny sisa sy ny sisa. Mbola misy karazan'olona samy hafa manodidididina azy ao anatin'izay partenaire vaikaisa zay tiako tenenina maromaro. Zay vao mety ho tonga ty anivon'le vahoaka sy le firenena le izy. Zay ny tsy nampitovy an'le fanjakana teo aloha mifandimby am'le fanjakana am'izao fotoana zao. Le fanjakana mifandimby teo aloha tsika tsy hiteny hoe anjely de nety daholo nataony teo aloha, ekena mety misy fahatsoana fa mba nanana respect, mba nanana honnêteté ihany an'lay vahoaka malagasy le manam-pahaizana malagasy, ary mba nanana ihany le hoe intérêt supérieur de la nation. Fatahorana an'le tanindrazana. Fatahorana an'le tanindrazana sy ny taranaka. Fa ty ianao mijery ohatry ny tsy zany mihitsy le fitondram-panjakana. Ka izy ara moa samy kosoka tsotsozaoko ny fahatarana nandritry ny 90 taona. Itsika ny tena nanao fa ny taloha tsisy nanao tsisy nijery hatramin'izay. Potika ho azy zao isaky manao zavatra izy de zay foana manko. Nandritry ny zao taona tsisy nijery. Mipetraka ho azy teo nandritry ny zao taona. Zao vao misy mikitika, samba vao misy an'izao. Nefa le zavatra de efa mba nisy nikarakara ihany nandritry ny fotoana ny fandimby. Fa manao réhabilitation na entretien na manao rénovation no ataon'ilay fitondrana. Fa azo kosehany tsotro zao le nataony le teo aloha. De zany no mahatezitra ny olona fa inona kosa re? Ndraso. Na tsy nanao ninina ara satria zay mety mahafinaritra an'le fitondram-panjakana. Mba natahotra ny vahoaka sy ny taranaka rangaha le filoham-pirenena mifandimby rehetra teo a. Ka tsy samy varotra tandrazana, tsy sanamevahana ny vahiny, ary tsy sananao be fandroaka sy nanao rapadango na nanao tantely afadrakotra ny erem-pirenena sy ny volam-panjakana. Zay le tiako tenenina, nanana respect ihany, nanana honnêteté ihany, ary nametraka an'le intérêt supérieur de la nation. Tena mba natahotra ihany. Nametraka ho zava-dehibe am'le firenena sy ny vahoaka ihany sy le taranaka ao avy le mpitondra. Fa ity mpitondra mifandimby ny tiako tenenina. Fa ity zay jerenao amin'ny fihetsika ataony rehetrarehetra tsisy ilay tananao tsony. De ty apetratsika ty fanontaniana. Ity zany Nystomana tao anatina page na mpikirakira tambajotra sosialy. Efa nisy resaka be da be an'izy ty. Fa apetratsika ty fanontaniana ty. Zay le izy tsika hoe mba misy ihany mba fatahorana an'le vahoaka. De apetratsika ty fanontaniana ty mba azotsika version officielle zany. Satria tsy vaovao mivoaka amin'ny tambajotra sosialy soratany namana Patrick Raharmanana mahakasika indrindra ny KNAPS. De ho antanitsika zany amin'ny fitondram-panjakana mba hitondra version officielle zany amina lafin-javatra ohatran'izao. Andriamatoa Raharmanana Patrick nanoratra an'izy ity zany KNAPS hozy izy nahazo fahafahana miasa ity ivelan'ny fonja ny tale jeneraly. De hoe ny tanana amponja vonjy maika teny Antanimora, tale jeneraly ny KNAPS Mambra Kotondraibe. Tale jeneraly ny DSL teo aloha ihany koa. Ny ireo raharaha maro momba ny KNAPS. Fantatra nefa zao fa nateo azy amin'ny fandavan'ny fitsarana momba ny ady amin'ny kolikoly, fanomezana fahafahana vonjy-maika azy, liberté provisoire LP, dia ministry ny fitsarana mihitsy nanao sonina moka ity voapanga ity amponja, hanao asa ity ivelany na MOP, main d'œuvre pénale. Raha ny lalàna nefa dia ireo olona gadra, raikitra, tsy misy fampiakarana intsony no afaka misitraka izay MOP zay. Nefa ny tale jeneraly KNAPS dia sokajiana mbola tsy meloka fa tanana amponja noho ny antony ilana azy mahakasika ny raharaha hiampangana azy. Izy moa dia anisan'ireo olona akaiky ny mpandraharaha manohana ny fitondrana. De tsika zany mametraka fanontaniana amin'ny fitondram-panjakana satria zava-dehibe io resaka KNAPS io. Mbola mandeha fanadihadiana, mbola tsy afaka milaza fa meloka
tale generaly fa eo amin'ny endriky ny fampiasana lalàna araka ty zavatra nysoratany namana rary manana Patrik ty de apetratsika amin'ny fanontaniana mitady ny version officielle amin'ny fitondram-panjakana zany tsika satria ampiasaitsika le andininy fahafolo fahasivy resaka droit na liberté de presse liberté d'expression sy ny droit à l'information ao anatin'ny constitution zany de mantanitsika fa zony vahoaka no mahafantatra ny vaovao tsika raha teo any aman-jery mety misy mpandola atsakemboky ny knapo zany mety hotohana sy gaga am'ty raharaha knapo sy ty de raha mahita ny vaovao ohatran'izao de hoe marina tokoa ve zany e de antanitsika ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministry ny fitsarana marina ve io vaovao io de raha marina io vaovao io de tokony anoko hafanahadevitra zany ny amin'ny hoe endrika fanajana ny lalàna amin'ny fomba fanaovana na fanomezana voafonja tahaka izao zay tsy nahazo LP kanefa manao main d'œuvre pénale hivelany fonja de misy tompona andraikitra maka andraikitra efa nitranga sy zavatra adevitra lehibe nge zany momba ny DGN ACM teo aloha de ametrahantsika n'izany fanontaniana rehetrarehetra zany aleo afantatra an'izany le mpandola atsakemboka ao amin'ny knapsa aleo afantatra an'izany reo patron mpandohan'le 13% ao amin'ny knapsa aleo afantatra an'izany lay vahoaka malagasy zay mba mendrandra ihany koa fa hiditra ao anatin'ny tontolo ny asara-dalàna izy ka andola atsakemboka ao amin'ny knapsa ka tsy ho verivery maina ny volana amina trangan-javatra ohatran'izao mba hahafahany mandinika no avy da metrahantsika fanontaniana amin'ny fitondram-panjakana hoy isika amin'ny alala minisitra voatondra ao anatin'izao adevitra zao home valy teny mazava ny rehetra mikasika hiny lahatsoratra navoaka ny namana mpanao gazety sady mpanao politika rary manana Patrik iny de ny etontsika teto zany tsy isika ny namorona efa adevitra efa andro vitsivitsy zay na enona azy fa tsy miteny an'izany tsika fa ohatra ny olona rehetra tsika liana ary nitondra ny rarahan'ny knapo sy teto anivon'ny fandaratsika de mametraka fanontaniana isika zany zay ny amin'iny iveritsika zany fa tsy possible ny ivanianany namana raha ileto efa latsaka folo zao fa amaky ny soratsoratra tsika namana faly de akatsika ny fandarina zany am'izao marainy zao ny avy any amintsika aiza efa ao ve faly lasaizany akamako io ary rakoto ny rina rinon Charles zanany avy aty Feneriveste ya miarabantsika any Charles zanany manahoany toverina tsimba mazava zao ny zava-misy eto amin'ny firenena cinéma ka lay nataon'ny ACC fa tsy vonina ny andray andraikitra izy ireo satria ny terrain volony européenne de modina mory reny olona ireny proof tsy nanatrika ny mpitondra ny firenena de izao mody manao fitsidiana any amin'ny faritra mba hanampenana maso satria hatramin'izao tsy mbola misy réaction momba ny fitarainana misy baribary zany fa resaka tiana teza ny an'ny ACC de io koa ny assemblée mody manao cinéma proof koa maninona ny olon'ny RD izay mitaky ny fanovana ny bromalitra no tsy samy tsangana manao any anevina zay entina eo anatrehan'ny UE Union Européenne zany ihany koa fa mba mandray andraikitra so ihany fa tsy voan'ny aratony ny député Tim fa misaina misaotra tovery igapetsany arso APVFD député Rastany ya mintsika fa eniny zay de vinona rabaruel nefa de midiaka ery lay iraika vavy fa hoe mandroso ambohipo ay le resaka deuxième arrondissement zay sitrakerika nahoana raha mba raisy ny président Ravalomanina sianao iny tovolahy kely iny monsieur le député ay resaka pétanque ngamby ty na fiarahana amin'ny sakafo fotsiny ary mba ho fakasitrahana azy tsy asiana oeraoera fa fanasana tsotra fa mendrika izy ay apitatsika ny député Rastany zay zava-dehibe zay ihany ve ay mbola mandamy maziny namana fa zay zany le izy eny ary faranantsika fandana fa alohany tena maranako fandana de vakiko aloha ity tiany tena redynamisation nataotsika fa zay miresaka redynamisation any erinany
zay le tiako tenenina hoe manaraka zay atao président Ravalomana sy ny team magnaho any sasany de manao redynamisation tsika de mba hoe manao redynamisation kohono ka tsika zany zao tena manao redynamisation ny disika Anatsimbrano aty anatiny lay commune Andoranfotsy de ho avy ao bro politika sy ny solombambaoka Alain Ratsimbazafa zay Rapitso Sabotsy 7 May 2024 dia ao amin'ny Petit Pré école privée izy io ao Mandrimena de manomboka amin'ny 2 ora Rapitso zany redynamisation ataon'ny Comtim Andoranfotsy ao amin'ny école privée Petit Pré Mandrimena amin'ny 2 ora zany anatsona atsika pikatroka tiako Madagasikara zany ao anatiny zany commune Andoranfotsy zany district Anatsimbrano zay ny amin'ny ny vehivavy tiako Madagasikara efa mandeha teo le dokam-barotra samihafa fa ho an'ny fetiny reny fankalazana amin'ny fetiny reny de anao hetsika ny vehivavy tiako Madagasikara ngamba ho alefany naman'olo izy rehefa aveo zany lay sport mirakitra an'izay mba fiarahametana zany fa zay ny amin'iny zay ny zavatra azo natolotra mirary farany herinandro mahafinaritra ho atsika menakavy de mba azo tombony daholo isika ametraka amin'ny fiainantsika amin'ny fiainan'ny Madagasikara amin'ilay nahary tsara indrindra de apetraka ny amin'ny hoe tsy ho azo tsamponytsika azo fahasalamana azo tanjaka sery ary avita ireo adidy amanandraikitra maro samihafa izany ny tenako mbola manome fotoana amintsika amin'ny fandarina zany malaza raha alina zany mialohan'ny fotoana amin'ny fampahalalam-baovao ao aoriana ny vaovao maneran-tany sy vaovao aty Afrika zany fa amin'ny alatsinainy indray tsika vao tafara teto angatahana amin'ny ao ambony mba avitantsika izay fotoana izay makasitraka makatelina de misaotra ny teknisianina niaraka nandritry ny herinandro na eto amin'ny MBS na ny Radio Mada na any amin'ny faritra rehetrarehetra any de misaotra antsika rehetrarehetra isika mpanaraka ny ampitan-dranomasina sy eto atoerana de anaovana an'izay fisaorana erapo erantsena izay misaotra tompoko. Varotra fampiratina ao ny mahagrobeoritrika ny zoma 7 sy Sabotsy 8 May avy zao. Varotra fampiratina natao hankalazana ny fetindrendy. Ho anao mpivarotra te handrianjara na ampiraty ny vokatra afakarinao. Antsoa iaingana ary ny laharana 038 35 792 97 amandrianao ny toerana izay tena mirary raha mitany any hafa. Izay tonga aloha ihany no tsara karakara, kofangana azy fa voafetra amin'ny toerana.